rambata io ni vaventy afana awemba owi tana ihany io faty ny tenana. Raiky amby efapolo sy roanjato ry Jeso midina dia sady ikipitsika ao anatin'izany angataka mba isy fanatrehan'Andriamanitra trany satria hevitra lehibe indray no tsoatsika eny amin'ity androany ity angataka ny fanatrehan'Andriamanitra itsika. Ry Jeso midina jere za iza atreo sa varina ka tsy mahitana azonina ny saina Jesosy eo ijiritsa rana mba tsy ho aina zao fivory ny zao ry Jeso midina jereza atreo varina ka tsy mahitana azonina ny saina Jesosy eo ijiritsa rana mba tsy ry Jeso amasino sy ny toe-piainanay ny toe-piainanay kadia pedino ny hery hoana ny bitsika mangina Jesosy eo atao vinao izao amelona ny rinana ny sitraka ry Jeso amasino toe-piainanay toe-piainana kadia pidi ino ny hery hoana ny bitsika mangina Jesosy eo atao vinao izao amelona ina anao ny sitra andininy faefatra hitsangantsika ny ataka mangina Jesosy eo eno kiamba vali kodia tenena ianao ankihitry ry Jeso pa nazavanidy iana yaty omany landava amin'ny fo na io ary ny ataka mangi Jesosy eo eno kiambavany kodia mitene ena iana wankihitry ry Jeso pa vanidy iana yaty omane any fona io wary dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika raha mbola tafahony eto indray na dia tena maro be raha tamin'ny sampana nangataka ny hoe mba hemitra misy fampianarana androany satria fanomanany zareo an'le rapitso 29 mars moa zany ny fionamben'ny sampana dia misy foana aloha ny fampianarana ny androany
fa misy kosa ny zavatra zay ndrasitsika ny amin'ny heriny fa maro ny manomana zany ny amin'ity andro anty na zanajanary nefany dia omena foana ny anjara sazatsika zay tonga eto any amin'ity andro anty dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika izany salamo andeha hoentsika amin'ny teran'Andriamanitra ny salamo fahadimy amin'ny 70 hatrany dia ataontsika mifotsika ray manontolo mihitsy zany vitsy zay dia ny hira hoe mitsangana ka miazava ry tanora n'Andriamanitra izao nisoka miova sao ianao manenina zay hira izay no ataontsika vitsy zay dia iondrika hivavakantsika dia anokatra fotoana kely dia vitsy zay dia jery horonan-tsarytsika aloha elohan'ny zavatra rehetra ndao ary aloha miaraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tsika manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any aleloia masina 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 Jehovah tompony maro enike mivonahany tany rehetra any andao zay fiderany zay averitsika dia ataontsika miredona mafy tsara mihitsy satria Andriamanitra lehibe Jehovah rehefa mideran'Andriamanitra zany dia amin'ny fo mafana mihitsy amin'ny fo ray manontolo mihitsy no etsika midera an'Andriamanitra ny amin'ity andro anty ndao anangatanantsika hidera azy atao mafy tsara mihitsy manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any aleloia masina 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 Jehovah tompony maro enike mivonahany tany rehetra amen iarahantsika mamaky ary ny salamo fa 5:70 fa kina miadana tsara mihitsy amin'ny fofeny fitiavana an Jesosy manao hoe avia aoka isika iobo an Jehovah aoka isika nao fifaliana ho an'ny vatolamo famonjena atsika aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika Tuitiana orivaoka zanomety miova tuitiana vavakantsika dia androka ny fanaratsy elohan'ny zavatra rehetra indrika hivavakantsika voninahitra anie dia mbola sandratra ao anao atrandry Jehovah Andriamanitra rainy tsara indrindra ilay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra day tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia rainy mandrakariva ny anaranao satria ianao no nahary tongotra mantanana anay ary mifamindramponao tsy lanyritra mbola nahafahana iretrarehetra koa tonga eto androany mba hianatra an'izao teny mamy avy aminao izao koa dia misaotra anao zay ny amin'ity androany ity fotoana anankiray izay mbola hafahanay manovo hery ihany koa ary hafahanay koa mianatra ny teninao ankehitriny anefa Jesosy raha tonga eto izahay
dia tsy faly aminay mihitsy ny devoly satana kalan'olo vazimy, indrindra moa hianatra makasika ny fanjakany ny aisiny zay ahafany mandrava sy mamotika azy. Dia zany indrindra ny tsy mahafaly azy ireo ka hitediava ny hevitra mihitsy anakatsakanana n'izao fotoana izao. Mety misy olona zao tany Jesosy na nampanirina mihitsy mba teo tonga eto fa tao sakatsaka ny devoly satana maro samihafa. Misy ihany koa ny nandeha nefa nahazozony aretina sy ny zavatra maro, ary ny fiainanay koa tena tsapanay fa tena miezaka sy milofo mihitsy satana andringotra ny fiainanay. Zay koa tsy anaiky Jesosy fa hijoratra amin'ny farany, satria fantatray fa ny fahavalonay dia eny amin'ny rivotra tsy hitany masonay, kanefa tena mandringana mamotika mihitsy manakorotana ny fiainanay. Ka ndreto ary zay hiaraka iompo amampanay eto Jesosy hiaraka hanonona ny teny mpahefana feno aloha mialohan'ny hanombohana n'izao fotoana izao. Kanizany izy mino ny anaranao tonga eto dia hiaraka hanonona zany teny mpahefana zany. Izy manao hoe: o Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa ataoko ny ataoniko, ary ianao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho makany amin'ny ray, ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ary zao famantaran'izao no anarak'izay mino: amoaka dimonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny, sitrano marary, atsangano maty, diovo miboaka, avoainy demonia. Efa nahazo maimaim-pona ianareo, koa mameza maimaim-pona. Ary nondray Jesosy taminy fiadanana ho anareo, tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa. Ary rehefa lazany izy dia nanisy fofinaina ka ozy taminy: raisy mifany masina, na elokiza navelanareo dia voavela izany, ary na niza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Dia amarino eto koa ny teninao Jesosy hoe manao ny rivotra hira koa sy mimpanompoka tahaka lelafy mandoro sy mandevona. Ka ndreto zay araka anadio sy amotika sy andrava ny asan'ny devoly satana. Dia diovonay ny tananay loha tovatra dolo ny tananareo ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta miala. Any amin'ny tanana ihany zany asan'ny devoly. Roay ny amin'ny tananareo ny asan'ny devoly satana, ro tanana rehetrarehetra aloha roay tovy mafy mihitsy miala amin'ny anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy Kristy miala any amin'ny tanana ihany zany, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Any amin'ny tananay tsiraray avy any miala. Anaran'i Jesosy avy a Nazareta levona any amin'ny tananay. Ataovy mafy mihitsy miala miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala levona any amin'ny tanana any zany, tsy manan-kery tsy manam-pahefana any amin'ny tanana any, tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, levona zany. Tsangana ambony tananao akavanana ary Jesosy io amasino amin'ny anaranao reny tanana ireny mba ho lasa solotana masinao. Angatao mihitsy Jesosy hoe amasino ty tanako ty Jesosy tena mifonao ray manontolo mihitsy amasino hoe ty tanako ty ho tonga solotananao Jesosy, mba ho fitaovana eo am-pialatananao, fitaovana mahomby indrindra anatanteranao ny sitraponao ka ny faritra zay marary amin'ny tena raha metran'izany tanana dia ho sitrana, ho tanteraka ny tenao ametra tanana marary dia ho sitrana. Ny asan'ny devoly satana zay ho roana dia ho potika sy mongomongo, satria efa nyteny ianao manao ndrivotra hira koa sy mimpanompoka tahaka lelafy mandoro sy mandevona. Ka naiza asa maty ny devoly satana Jesosy any amin'ny lohanay, sofinay tsy andrenesanay ny teninao any dia ho roanay aloha zany araka ny teninao hoe toery ny devoly dia andositra nareo izy. Ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy masaka avy a Nazareta, mafany aman-dravo asa devoly satana miany any amin'ny maso any amin'ny tare any. Anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta zany, any amin'ny sofina, any amin'ny sofina sy maso rehetrarehetra any zany. May zany any amin'ny maso ny sofina aloha alany maso dia ny sofina any may zany devoly satana. May ny fitaovana rehetrarehetra any, tsy manan-kery tsy manam-pahefana zany. Sotra Jesosy dia misy andrata feno eto ary ianao araka ny abean'ny famindramponao fa mangetaetanao ny fanahinay mila anao ny nofinay Jesosy araka ny teninao fa maina ny toerana misy anay ety aizina no manjaka ety Jesosy
fa ianao Andriamanitra ny fanasana sy fahazavana ihany koa. Aza vao ny fonay sy ny tenanay Jesosy fa mila anao zay mangetaetanao zay araka ny teninao eo amin'ny toerana zay tsonareo ny anarako eo anao amaliko anareo sy hitahiko anareo ka zao olona miforonko azao ianao no anambara ny fiderana indreto zay araka nandra-peo idera sy ankalazanao na dia tsy mahay tahaka ny fanao ny anjely sy ny olo-masina ny an-danitra ny ary fa tsotsotra ihany raisy fa tena vokatra ny fona rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika mivona ny tany rehetra. Amen. Andriamanitra Andriama miantso anao miantso anao dia na minao atramina aina nuiantso anao mangita Andriamanitra tavy amin'ny fonao ny tananao tavy amin'ny fonao ny tananao Andriama miantso anao miantso anao teaona mite minao ny taniny nika tenemi Jesosy omeo ny orana Jesosy omeo ny orana ny foko ny fo mitaraina fa Andriamanitra miantso anao miantso anao iaona mite sotra indrindra Jesosy ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mipetraka isika. Eny ary sotra n'Andriamanitra lehibetsika mbola afaka fampianatra ndray mifanoro eto amin'izao toerana izao indrindra moa mahakasika an'izay le hoe fifoazana manova firenena izay satria araka ny tenin'Andriamanitra moa zany Jesosy nefa nyteny ao amin'ny Isaia 58 tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 58 andao ary sokafo kely zany Isaia 58 zany Isaia 58 dia 60 zavadrina 60 tonga dia jerentsika fa tsy amintsony lerantsika fa efa lasa kely tonga dia Isaia fa 70 aloha akoatra le zao ny feonao fa aza atao malemy dia ny Isaia 60 no tonga dia akatsika mihitsy aloha ny fampahirezana efa sasany lasa sady zay mantsy ny 20 minitra. Isaia toko fa 70 iarahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mafy be manao hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahary Jehova efa miposaka aminao fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizipito manarina amin'ny firenena fa aminao kosa ny mpisahan'i Jehova ary aminao ny sehon'ny voninahiny. Amen. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mandidy mihitsy Andriamanitra ny hoe mitsangana mihazava fa manina ozy izy fa tonga ny fahazavanao zany hoe tsy rapitsy fa zao zany Andriamanitra mandidy mitsangana ianao mihazava satria raha zao tany misy atsika zao dia aizina ny manjaka ity tena aizipito ny manjaka amin'ity tany ity dia itsika ozy ny fahazavana zany hoe ny men'Andriamanitra atsika zany zany fahazavana zany tena teneny mihitsy zany tenanao hoe za mihitsy zany fahazavana zany milimila mihitsy ianao zany malala hoe za nge zany tsy ny afy tsy andry ny afy ianao hitondra fahazavana amin'ny tenanao na hitondra hoe fahazavana Madagasikara fa ianao mihitsy mila mino aloha hoe za Jesosy mba atao voisany zany fahazavana ny aizina eto Madagasikara zany iza hoe le fahazavana teny mihitsy hoe za le fahazavana aminao tsy hoe aminao ny mpisahany mazava dia ny olo akaikinao indray nitondronao fa teneny amiko mihitsy ny mpisahany mazava amin'iza hoe amiko mihitsiny dia teny koa le akaikinao dia aminao ihany koa hoe samy teny asatsika koa izy fa tsy aminao ihany koa sady ohatramony
basamitsika aminao ihany koa ny mpisany mazava hoe isa roatelo hoe zao mantsy efa betsaka ny fahalalana nomena antsika nyresaka mihitsy tampiny tamin'ny alarobia hoe efa nomena antsika mihitsy ny atao hoe ato ny zavatra rehetra tokony ho fantatra na ny fandroana devoly fanamasinana rano fananganana tranolay fionana fibebahana fampandrony hatramin'ny curdame sy ny fahafantarana inavo ny devoloana tsika ny olona tokony manan-karena indrindra amin'ny famantarana ny tenin'Andriamanitra tsy tokony izy tsony zany hoe hitaraina lava amin'ny fiainana fa famienanao hoe tia ny lalana tia ny anaovana azy tia ny atao ny any mahatonga atsika matetika tsy tonga amin'le zavatra tanjona irian'Andriamanitra mieno antsika fa tsy makatoa an'le teny zany hoe mianatra foantsika tena mianaritsika eto na zoma na latsinay na larobia laka misy ariva koa eto misy fampianarana fa raha ampiaritsika mihitsy azo jusqu'à zay da zay tenenina tokony ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra tokony ahita ny voninahitr'Andriamanitra fakomaly nisy nijoro varombelona tao am-piangonana eny amintsika teny mbo mandroso teny lasa nydalo ny vonantony de rehefa lasa nydalo le vonantony tena nalahelo ry zareo tsy hitanay zay atao pastera inona ny tokony atao mbao eto ambavaka de nilady arivan'iny zay niara nitondra ambavaka andao hoe tsika ambavaka fa nydalo mitana ody de le ody any amin'ny mahatonga anazy mitratra amin'ny fandrekirekena taza mitratra amin'ny fiazony tratra amin'ny fiandry rehetrarehetra andao tsy hivavaka tsika de atao distance vavaka zay de niarana mitroka devolo mivavaka Jesosy ka sio zany olona zany fa voninahitra ho an Jesosy fa nody tamin'ny herinandro le olona de fa any atrany izy amintsika miteny zao ataovy mafy mitehaka ho an Jesosy le vadiny narary tao amin'ny hôpitaly aina tonga le vadiny narary zay zany mivavaka ao an'le vadiny ho sitrana hoe marary tsy netsitrana aina naparary an'le vadiny kay vokatra ilay le olona voatazona tany amin'ny dalo tany de nalahelo mafy izy zany hoe nalahelo mafy zany ty olo ty satria ny vadiny tavela tany amin'ny dalo tany rehefa navotry ny dalo le vadiny tonga tao amin'ny hôpitaly vao nahita an'le vadiny izy de ntsika salama somatsara izy raha sitrapony tongo de hiakatra ty Antananarivo izy anankiroa reo satria sady sitrana ny marary tavavoaka ny olona vao azona otazy tany amin'ny dalo tany santionany amin'ny asan'Andriamanitra zany fa raha tena minitsika tsy zany ihany no ataon'Andriamanitra fa tena hainy manova zavatra ndray miteny ange Andriamanitra misy iny mazava de misy zany ny any tena mba hangatahana zany de hoe rehefa avy miona ohatry zao tsika ka mianatra ianareo de raisinao tsara de ampiaro izy rehefa tonga any an-trano atao ina hoe le izy na mameno cahier 200 page calligraphe ario ka tsy ampiarina tsisy dikana fa rehefa ianaranao ny teny anankiray za zao raha vao nampianarin'i Jesosy hoe mila fifantohana pastera fa Andriamanitra de mifantoka tena mitady an'Andriamanitra na amin'ny hiry tsy maintsy hitako ianao Jesosy na de zay fotsiny ary aloha ny ianarako mianatra mitady an'Andriamanitra mianatra mitady fifantohana maka toerana mangina mitady toerana afahana mitady fifantohana de mianatra an'izany fotsiny aloha fantoka mitady an'Andriamanitra ahoana ary zany mitady an'Andriamanitra za taloha rehefa tenin'ny olona zany hoe Jesosy nge tena miteny tena mampianatra ahoana roa zany Jesosy miteny zany everiko hoe tonga misofiny mihitsy de miteny hoe ry José zao ny ataonao ohatra mieno tsisy miteny an'izany mihitsy ny sofiko tsisy miteny an'izany ahoana ary zany Andriamanitra miteny de nisy nampianatra hoe ao amin'ny baiboly hoe makalesa amin'ny efitranonao mangingina de akatony mianatra an'izany am'izay hoe tady efitrano mangina fa tsaroko ny nahaizako ny toriteny voalohany indrindra de ny fota amin'ny roa maraina de namaky baiboly zay mihitsy de nangataka amin'ny Jesosy inona ny hevitra zany Jesosy inona ny zavatra ho teneniko amin'izany teny zany tsy hitako mihitsy ke zay ho tenenina amin'izany de nanomboka nangina am'izay tsy niteny favaka am'izay mifanahy samy mifanahy tena miresaka mitady an'Andriamanitra mifanahy mihitsy no ampiasainy hitady an'Andriamanitra fa nanomboka nazavain'Andriamanitra teo tsaroko ny toriteny anisany anarako voalohany le hoe esory ny vato zay le ao amin'ny jaune misy an'izay esory ny vato rehefa anangana any Lazarosy amin'ny maty Jesosy tsy inona ho azy zao ny hevitra zany teneny hoe esory ny vato zany mba hazava ao amiko hoe zany Jesosy fa rehefa tena nanomboka nifantoka na hazavainy Jesosy amiko am'izay esory ny vato fa tena tsy tsady merery ambony sezy no variana ay ve de ohatry zany fotsiny raha misy mahita dotry adaladalaka mi fotra miteny rery izy fa io Andriamanitra rehefa tena manazava ny sainao misy tenin'Andriamanitra tonga aminao mazava be io toriteny io ay ve le vato misakana fahotany ay ve zany le vato ay de
tena azoko tanteraka mihitsy io tamin'izay mety misy hoe version hafa koa nazavany azy aminareo. Hay ve ny asan'ny olombelona zany Jesosy anankiroa ny olombelona zany fa maninona Jesosy tsy ianao nanao hoe mazia abradabiradagra miala ny vato fa maninona nasainao hoe mpianatra nanala ny vato fa efa n'Andriamanitra ny manala vato misakany tenany fotsiny hoe miala ianao ry vato miala zany fa naninona ho any tsy ianao no nanala le vato fa niandry mpianatra ianao. De naninona indray rehefa nalany mpianatra ny vato naninona indray tsy mpianatra indray no nanao hoe mitsangana ary maty fa ianao indray nanangana an'le maty fa inona daholo ny hevy zany Jesosy. De nazavainy tamiko teo ny hevy zany hoe hitanao roa ny asa miandry anareo ty ambany masoandro, ny asa anankiray dia anareo olombelona ary ny asa anankiray dia an'Andriamanitra. Rehefa n'olombelona dia tsy maintsy ny olombelona manao azy, rehefa n'Andriamanitra dia Andriamanitra manao azy. Ny anjaran'ny olona tsy anjaran'Andriamanitra ary ny olona tsy mahazo miditra amin'ny anjaran'Andriamanitra ary Andriamanitra mamela ny olona mita ny asany fa tsy mijabaka amin'ny asanao. Fa rehefa mahay mifameno tsara reo ka tsy mifampiditra dia tsy misy olona tokony miasa asainy zany mihitsy amin'ny fiainana. Mazava aminareo ve zany? Ny asan'ny olona zany manala ny vato misakana fa asan'Andriamanitra ny manangana ny Lazarosy. Tsy ny olona ny anangana ny Lazarosy amin'ny maty fa Jesosy, fa ny anjaran'ny olona nanala ny vato misakana. Dia hitanao zany ozy izy tsy miandry ahy ianareo hanala ny vato misakana amin'ny fiainanareo fa nareo malala an'io, fa anjarako manangana anareo amin'izay zay fahefako fa tsy anareo. Ka ny olona tsy mety manala ny vato misakana dia tsy ho atsangako amin'ny maty mihitsy izy, fa raha vonina fotsiny izy anala inona ny vato misakana fijangajangana ve fanompo-tsampy esory zany dia aloha amin'izay zany anangana ny fiainany. Fa rehefa manao an'izay izy anany sisa rehetrarehetra ozy izy. Fa ny problème tsika zany miditra amin'ny anjaran'Andriamanitra tsika, sady idirantsika eny antsika misy fotoana tsy ataontsika ilay anjarantsika fa tsika indray miditra amin'ny anjaran'Andriamanitra. Tahaka ny hoe za zany zao miditra amin'ny anjaran'Andriamanitra hoe anahoana re zao ny rapitso hoe za ve ho faty sa ho velona ve za rapitso hoe za ty ve mbola mety atavy amin'ny ve ndray andro any za ty ve mbola mety anakarena ve. Dia miditra amin'ny anjara n'Andriamanitra amin'izany. Fa ny asako dia mamita an'izay anjarako androany fotsiny. Ohatra miala tany an-trano zao ianareo, miala tany an-trano ho aty am-piangonana dia misy ny anjaranareo dia misy ny anjaran'Andriamanitra. Tsy misy mihitsy ny hoe miala tao an-trano izy dia mivavaka hoe Jesosy za zany teo any an-tany nanandrano fa mba batao hoe tao am-pandriana tao Jesosy dia andeha hoany hoe hay iny afa nanidina hoare olona iny afa nibatainy Jesosy tonga taty nisy taminareo hoe nanidina izy ny tonga teto androany nisy hoe mibatain'Andriamanitra dia tonga teto tsisy fa nanao inonareo matoa tonga teto nanina tsara hoe dia iza zany zao le niasa tao anatin'izay Andriamanitra sa ianao namindra ny tongotrao fa Andriamanitra nanome hery ahafahanao namindra nakaty. Mazava aminareo hoe zany asa roa zany. Ny problème tsika endrasantsika n'Andriamanitra ny tokony ho atsika dia tsika koa nareo miditra amin'ny anjaran'Andriamanitra. Zany zany olantsika io le rapitso mbola tsy hitanao no ahinao sady androany nefa ny androany ary tsy fantatrao akory zay seho androany dia avy anao Andriamanitra ihany ianao ny apitsonao fa avy tao aloha zay androaninao. Zany ny tena fifoazana malala ny anjarako sy ny anjaran'Andriamanitra. Le fantataraiko nareo manao lerana bavy nanao fivadikana zay tany afatra avaratra tany vita fivadikana zao androany verina teny zay ny 3 volana sy 4 bolana pastera mbola tsy nahita asa mihitsy ny atra amin'izao pastera efa nitondram-bavaka zany ianao moa le mifady ana teto indra nabavy za mihitsy le tamin'ny nangata-bavaka tamin'ny pastera nangataka tsodrano tana pastera mihitsy ary no nitsodrano zany ve dia ahoana re ngatsy tapaka ozina ngatsy mibebaka efa nataoko efa zao vitsy zany dia teo fa taiza moa zany ianao no hoe nametraka demande mba ahafahana manamafy an'le vavaka mbola tsy nametraka demande mihitsy aloha hatramin'izao fa niany dia taitra be kosa aloha nihiratra mihitsy ianao tra maninona mbola tsy nametraka fa maninona miandry an'Andriamanitra anora izy nametraka demande aizany ianao miandry an' Jesosy ibata koa ny demandinao hoe ty ateriko ary amin'ny benina ateriko ary amin'ny galanana iandry ny anjely aiza koa misy an'izany ianao zany mitady anao ariary zato ampandrina sady ransorena kely ny teny fa ianao zany niandrinina fotsiny hatramin'izay ka miandry an'Andriamanitra eny tsy ratsy aloha le anoro aiza le izy izay mivavaha dia manaova demande dia apetrao le demande dia akino amin'ny Jehovah amin'izay ny lalanao alavorary an'le izy. Fa zay miandry an'Andriamanitra koa anoratra hoe ataoko ny CV anao ianao teraka tamin'izy ka zany ny problème tsika lasa miandry an'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika. Ataovy zay anjaranao dia alao Andriamanitra anao ny anjarany. Anjaran'ny fifoazana ny mivavaka ho an'ny firenena sy mandroaka devoly fa Andriamanitra ny manova amin'ny Madagasikara. Raha ino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Teny fotsiny Andriamanitra marary ianao manana olana elao ny sigara elao ny paraky elao ny fijangajangana
elao zany dana mibebaka dia alao Andriamanitra amin'izay no hanasitrana fa aza mietrehitra hoe ho sitrana eo ihany efa sa tsy ho sitrana eo ihany na anjara rasa miditra amin'ny anjara n'Andriamanitra isika alao fotsiny izy anao ny anjarana raha mpianatra ianao mianara dia alao Andriamanitra amin'izay ny asa amin'ny fotoan'androny mametraka manolotsainanao mampatsiahy ny atao hoe mampatsiahy dia ny zavatra efa hainao tao dia ataony inona ampatsiahy ivony zany tompony atao hoe manara-dia n'Andriamanitra zany fa tsy hoe mivavaka be ka tsy mila mianatra fa rehefa tonga amin'ny examen dia tonga amin'izay nitolotsaina hoe x au carré plus xy égal zao nefa ianao tsy nianatra akory tany am-pianarana fa be dia be ny olona manao an'izany manao ariary zato am-pandriana lany fotsiny chocolat efa firy paquet aiza ihany ary le tolotsain'Andriamanitra fa chocolat te fo lany ihany satria manantena hoe Andriamanitra ampianatra anazy ho azy eo ampanaovana examen eo tsy izay le izy fa tsy maintsy mianatra tsika dia Andriamanitra manina moa zany mamety tolotsaina mampatsiahy zay zavatra efa hainao any mazava amintsika amin'izay hoe ny asa miandrentsika ry havana malala mazava sa tsy mazava hono fanontaniana amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo ve tena vonona mihitsy hampiatra zay toromarika amen'i Jesosy eny satsia atsangano ny tanana zay vonona hampiatra zay vonona hampiatra vavaka tsika Jesosy Kristy mila fifoazana mandray andraikitra zao ianao zany fanorenana trano zany tsy vita ny vava fotsiny tsy vita ny plan fotsiny zany fa tena mila olona mandray andraikitra zany reto ary ny mpandray andraikitra rehetrarehetra vonona akatoa zay ambaran'ny soratra masina tsy zay ambarako na ambaran'ny pasteur na ny ambaran'izay olo reny zay mety hoe any am-pony fa zay avelana ho teneninay satria ianao Andriamanitra ny mametraka ny teny aty ambavanay koa dia misaotra indrindra Jesosy dia mametraka n'izao fotoana izao eo am-pialatananao sy reto vahoaka rehetrarehetra tena vonona ho amin'ny asa tsara ampiatra ny fahalalana sy omenao azy reto mankasitraka tompo dia rainy amandraka izay ny anarinao masina amen zao ary dia voarantsika izao averintsika ilay film Almolonga etsy tamin'ny heriny iny nitapatapahako dia nazavaiko fa zao izy tsy tapahana tsony alefa intégrale ray manontolo ilay film eo dia manararoatra zany any amin'ny Facebook rehetrarehetra any alefa tsika le izy ho anareo rehetrarehetra zay nangataka atao amin'ny Facebook ty le izy dia maky ianareo ao anatin'io satria tsy tapahana tsony fa ny devoirantsika kosa atao anatin'ny efitrano sy ny piano antsika rehetrarehetra dia zao mandray noty ianareo ho andrindra le miteny zay tsy mahay mitoroteny pastera zay tsy mahay mampianatra ampianatra anareo Jesosy raisinareo ny taratasy stylo dia soraty ao anatin'io film io reto zavatra reto inona ny andohan'le Almolonga satria iresaka tsika rehefa aveo dia anontany ianareo dia aveo tsika nao vavaka sy fandroana devoly rehefa mandeha le film mandeha le film ny Almolonga eo amin'ny écran eo dia mihaino tsara ianareo dia mandray noty Almolonga dia tanàna tena mahantra raisinao noty mihitsy hoe tanàna mahantra dia nandeha ndray izy nisy tao amin'ny Almolonga nisy fonja efatra soratanao mihitsy hoe fonja efatra tao amin'ny Almolonga koa ny fivarotatoka ohatra nisy 300 soratanao 300 fivarotatoka dia nandeha ihany ny olona tao dia mamimamy daholy soratanao toka ny tena nanjaka tao soratanao mihitsy zany ao anatin'le taratasinao toka ny tena nanjaka zao dia soratanao zany nanjaka tao koa ny fanompontsampy soratanao sampy soratanao daholy miady sy ny rehetrarehetra tapany voalohany amin'le tantara zany dia tokony ahalalanao hoe ay zany mahatonga ny firenena ray mahantra dia reto antony reto avokoa manjaka ao ny fanompontsampy manjaka ao ny fisotrotoka manjaka ao noatra n'izao dia zay tapitra tapany voalohany dia mandeha ndray izy eo ny elanelany rehefa tody zany fahantrany zany ny olona dia nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra dia tsy hoe jerena fotsiny oatra amin'ny film le izy fa zany mba aizako an'ireny documentaire sy toroteny reny raisiko noty inona zany ny vahaolana hitan'ny Almolonga ny vahoaka ataon'ny Almolonga todika tamin'Andriamanitra ny vahoaka ka tao anatin'izany izy dia nivavaka nanao fifadikanina inefatra isan-kerinandro soratana amin'izay fifadikanina tao anatin'izany kory zareo dia tena nazoto mandroaka devoly dia soratanao zany ny hafaran'ny tantaran'ny Almolonga dia nanomboka namokatra ny tany vokatry ny fifoazana tao zany reto ny vokany namokatra nanomboka ny naniry ny tany manomboka ny fonja rehetra ny katony dia eo amin'izay anao zany manao fampitahana hoe aty ampiadoana fonja efatra no sokatra aty ampiafarana tsisy fonja tsony na ray ary tany ampiandohana vary toka 30 ohatra dia aty ampiafarana
efatra sisa mivaritoka de iny lesson iny na zay fotsiny ara fa tsisy fampianarana be miala eo mandroaka devoly de ampy andraisanao a fampianarana feno zany tsady zany sary mahita sary ianao a no maheno feo no afaka mandray lesson noho izany zany a miala eto tsika androany tokony misy fanapahan-kevitra raisitsika koa ny an-trano any raha ain'Andriamanitra natao iny a tao almolonga nahoana aloha ny tsoainy atao amiko sy ny ankonako ary ainy atao a amin'ny fireneko mila mila olona tena sa manao defi mihitsy Andriamanitra raha ho anao le mitanondrika lava ianao le manana olana lava marary lava be problema tsy miva mihitsy ny trosy tena zay eo problema di pastera problema eo raha mihaino tsara ianao fa tsisy vahaolana hoentin'ny pastera ety amin'ny tanany hoe ty zany e ny vahaolana raha lahy tsy hoe ty mieko anao a eto koa tsy misy vahaolana hoe tonga de rali de mirakla miainanao etina hoe fahagagana tonga de mirotsaka avy any an-danitra na vola sy reny ho ampanantenana raha mihaino fotsiny ianao mifeon'Andriamanitra ka makato tonga ao aminao ny vahaolana ny vahaolana tsy lavitra fa iny baiboly eny am-pelantaninao iny manoro azy noho izany le toromarika arao tsara hoy le tenin'ny soratra masina ao amin'ny Deutéronomia de hijery le horonan-tsara tsika rehefa prea ny horonan-tsara Deutéronomia dao vadio aloha zay a de andrainao tenareo ny antony zany rehetrarehetra zany a de ty Deutéronomie ty 28:1 ty Deutéronomia 28:1 sady kompatanana daholo ho an'ny mpianin'onjapeo ho an'ny atokantrano any a ho an'ny any amin'ny Facebook rehetrarehetra any a ny atao tokantrano ny atao amin'ny fiangonana enkimo zany Deutéronomia 7:20 tsy lavitra raha lasa ranabavy mivahaolana io andininy voalohany eo ndao vakitsika miara mamaky tsara tsika mitsangantsika amin'ny anaran'i Jesosy a de andeha ho vakitsika mihitsy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio de maninona ozy izy ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao raha mihaino feo an Jehovah Andriamanitra ao ianao raha sitraka ao averintsika vakiana tsara ny andininy voalohany any a isa 2:3 amin'ny anaran'i Jesosy raha mihaino tsara ny feo an Jehovah Andriamanitra atreo ihany averintsika afara ny any atokantrano sy ny any amin'ny Facebook any a mamaky tsara tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mihaino tsara ny feo maninona hony raha mihaino tsara raha mihaino tsara tsy mihaino ihany fa mihaino tsara ny feo an Jehovah Andriamanitra ao ianao de ho tonga aminao reto fitahiana manaraka reto de tsy ho tanysaina intsony ny fitahiana fa raha mihaino tsara ianao de tsy ho mpisambotra any amin'ny banky zany tsony ianao raha mihaino tsara ianao a de tsy 163 iPhone ny lokanao ao raha mihaino tsara ianao de tsy ianao le fadiranovana raha mihaino tsara ianao de tsy fa Andriamanitra mihitsy ny ilaza sy ametoky ianao hoe raha mihaino tsara ianao a ho tahina ianao raha miditra ho tahina ianao raha mivoaka ho tahina ny ateraky ny kibonao ho tahina ny firenenao zany tompoko a ny fanekena ataona ho amin'ny olona zay manaiky hieno azy tsara fantaniana amin'ny anaran'i Jesosy mova isika volona eno tsara amin'ny feo an Jehovah eny Jesosy vavaka tsika de hanomboka ny tsara sotra Jesosy a raha mihaino tsara ho ianao fakatoavana no andrasanao amin'izany raha mihaino tsara ny feo an Jehovah Andriamanitra izay a de ho tonga aminay a ny fitahiana rehetra zay voasoratra eo ambany eo ho tahiny zay raha miditra ho tahiny zay raha mivoaka ho tahina ny vilany fanaovamofonay ho tahinao ny taranakay ho tahinao ny fananay ray manontolo Jesosy ka tsisy faty mosary zany ny olona fa araky ny tenao fa neo tsy lany de neo ho tonga sy ho avy indray a ho voninahitry ny anaranao misaotra indrindra Jesosy a de mangataka aminao zay ianao Andriamanitra anendry ny sofinay mba hahafany mihaino tsara izany feo anao izany mankasitraka indrindra Jesosy a de rainay mandrak'izay mandrak'izay ny anaranao masina amen mipetraka isika ao mandeha tsara izy io de andrasa aloha piana piatsika daholo ny jiro a atsaka avanana azy daholo zany raha misy tanora anankiray mba mipika ny jiro aiza moa ny jiro le ato ambadika ato sany dikona azafady indrindra de piana ny jiro a atsy zany masika amin'ny écran ry a mahita tsara venareo alohany zay tsy mahita de somary mivadika kely teto ihany tsy azo petrahany eto amin'ny aloha ty a satria misy an'le caméra fa tsika afaka mivadika ry a de tsy tapahako mihitsy io mandrapifarany de tsy mijery fotsiny tsika zany ohatrany hoe mijery film amin'ny Bolos Van Damme akory
fa tena hoe mandray noty de mianatra hoe inona ny lesona azoko soana ao anatin'ity tantarany Almolonga ty fa teny gasy zao mihitsy ve ny farany mazava amin'ny tantara io Almolonga dia tena tena nahantra ny fiarahamonina teo aminy dia tena nahantra averenkely fidiroana zava-mahadomelona sy fisotrotoka hita teo anivony ihany koa ny herisetra ny tsy fahalala ary ono vetivetika ono azy mila vanina be vetsika raha hoe ahoana re zany ohatrany hoe tsy de mazava le izy ohatrany hoe lasa ohatrany hoe manjavojavona be ohatrany hoe le ohatran'le teto ihany izy ny tena nazava le tamin'iny ohatran'le ay tsisy tongony tia nefa izy zao mazava iny horonan-tsara iny koa moa somary maizimaizina tsy tako hoe tsy ta hoe ahoana re zany manjary lasa tsisy dika mantsy le jerevantsika azy raha vao tsy mazava izy ohatrany hoe lasa mijery fotsiny tsika de le azavana ahoana re ny sosikevitra ny ataontsika am'izany tsisy an'le tongony iny moa zany le eto na re Jesosy nihevitra inona ny sosikevitra antsika sa atao télé ve sa mety tsy mahita ve kely loatra raha hoe télé ve sa inona misy ordinatera mantsy eo ambony ao de mety hoe mijerytsika amin'ny télé mety hoe raha atao keto ve raha maka ordinatera eo ambony ao de atao eto ve de tsy matazana ve nareo raha eto ny hoe maka kely eny eo ambonitsika sa manahoana ny abean'ny écran antsika ve misy kelikely ingezangeza misy ingezangeza le écran io sa andefasanao an'io sao de misy mahita hevitra vetivetika fotsiny vetivetika ahafahantsika hoe alefaso izy teo zafady indrindra de jeretsika le izy hoe zao le izy tena mahita ve sa tsy mahita nareo am'izao tsy tazana mihitsy Almolonga dia tanàna tena nahantra ny fiarahamonina teo aminy dia tena nahantra tokoa voafatotry ny fidorohana zava-mahadomelona sy fisotrotoka hita teo anivony ihany koa ny herisetra ny tsy fahalalana ny fanompontsampy sy ny famisaviana zao ny farany mazava afaka kilometatra vitsivitsy dia hiditra ny tanànany Almolonga isika eo amin'ny roa etsy eo ny mponina eto amin'ity tanàna ity ny akamaroany dia nakafanapa-kevitra ny anatsahatra ny fiakofana amin'ny fanahan-drazana izany no mahatonga ny Almolonga ho tanàna madio iroborobo manokana eran'ny Guatemala tanàna tena rakotra fiangonana maro tokoa izy maro ny hevitra ny Almolonga ho anisan'ny fiarahamonina tena nahitana fiovana goavana mety ho marina tokoa izany satria olom-pirenena valo ao anatin'ny 10 dia mitony tena ho kristiana nateraka indray mihitsy tsy izany mandrakariva nefa ny zavanisy 20 taona lasa izay dia toerana feno aizina sy nampitahotra tokoa i Almolonga mijaly noho ny fahantrana sy ny herisetra ary ny tsy fahalalana ny tanàna ambonin'izany rehetra izany dia nitoka ny tena olana fototra ho an'ny mponina raha 20 taona lasa izay ka mandehandeha tao Almolonga ianao amin'ny fito maraina ary mamakivaky ireo lalambe any tanàna dia ho nahita olona maro matory an-dalana mamy tanteraka betsaka ny fonja teto an-tanàna satria betsaka raha teo koa ny olana i lehibean'ny polisy Donato Santiago dia nahatadidy fa niady matetika ny olona ka nanangana fonja miisa 4 ny fitondram-panjakana na izany aza nefa dia tsy nahavahan'ny olana teo an-tanàna izany ny voafonja sasany dia nafindra ho amin'ny tanàna hafa zary lasa zavatra nahazatra ny herisetra ao tokantrano nisy vehivavy ray izay niresaka tamiko fa rehefa tsy tia ny vady ny sakafo dia mady foana izy ary voaroaka ny trano mihitsy azy ny pastera Mariano Riscael iray amin'ireo mpitarika nahatonga fanovana ara-panahy lehibe tao Almolonga dia nahatsiaro ny tranga toy izany teo amin'ny fianakaviany taloha tao anatin'ny fahantrana no nalehibe ahy misotro toka ny 20 andro tsy akato ndraiky tsy mba nanan'izay fiaraha amin'ny sakafo ny ankonan'izany zahay ovokely ihany miaraka amin'ny kafe rakopy no any sakafonay vola kely mba azon'ireo ray aman-dreny dia lanisy ireo tamin'ny toka mba analany ny fanaintaina dia maro tamponina ny nanao fanekena tamin'ny sampy tahaka amin'ny Pascale Penone andriamanitry ny fahafatesana Maximone sampy ray lehibe Maximone no sampy natanjaka indrindra tao Almolonga rehefa tonga teto Guatemala ny Espagnola 500 taona lasa izay dia hitany fa vonona ny varotra ny entany sasasasany ireo teratany fa hitany fa ny zavatra ray tsy navelany kasihana velively dia ny sampy Maximone tena nanana toerana lehibe ho azy ireo io sampy io nahatonga manda iray lehibe izany fampifangaroana fivavahana izany
na dia nanana endrika sary sikotra vita tamin'ny hazo azy Maximone, ny fanahy tao ambadika io sampy io kosa dia nanana fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainan'ny olona tao Almolonga. Sary sikotra vita tamin'ny hazo fotsiny io nefa dia tena nanan-kery tahaka ny manda iray mamatotra ny olona. Mandritra io fotoana maizina io dia tsy nanaiky ny filazantsara ny olona. Ny evanjelista izay tonga namanga ny tanàna dia mazana voaroaka tamin'ny Kobay na tamin'ny Torabato. Ireo fiangonana teo an-toerana azy dia matetika koa voatorabato. Kristianina evanjelika vitsanisa dia nao ambaniana tanteraka. Indray andro dia nisy endahana nambana basy an'ny pastera Mariano. Raha efa saika nitifitra azy ireo lehilahy ireo, nanao vavaka mangina tao am-po ny pastera Mariano, ary rehefa nitifitra izy dia tsy nisy neninona niseho. Afaka tamin'ny fahafatesany io i pasteur Riscaël dia niantso ny volom-bavaka nisy azy izy. Fotoanan'izao anapotehana ny fanjakan'ny herisetra izay mianaka, ny finonompoana sy ny fahantrano. Araha nanandratra ny vavaka ho any an-danitra izy ireo dia nisy finoana mahagaga nameno azy ireo. Niteny tamin'ny tompo izay hoe tsy rary ny raha kely sy bika toy izao zahay, nefa ny tenin'Andriamanitra milaza fa olohan izay fa tsy ho rambona. Nanoho ny vavaka sy fifadikany nandritra ny 3 sy 4 andro isan-kerinandro zahay, ary nanao alim-bavaka isaky ny sabotsy, ary izay no ataoko fa nanokatra ny varavarana. Maro ny olona nivafatorana, maro koa ny olona voavonjy ka lasa namonjy fiangonana. Fitahiana lehibe ho anay izany ary fifohazam-panahy no azo intsona azy. Nitombo izay tsy izy ny fiangonana, narahina famantarana sy fahagagana maro. Nisy ihany koa ny fanafahana ireo olona maro voafatotry ny devoly. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Misy vehivavy iray antsoina hoe Teresa dia nahita fanasitranana mahagaga. Misy fitsaboana iray na rano izay niteraka fery lehibe tao amin'ny vatany. Nitaova atao anatiny dia niapotika avokoa. Nanahitaina be aho, tena narary mihitsy, hany ka tsy afa nandeha akory. Nalemy tanteraka ny vatako ray manontolo, ary tsy afaka nihinana sy nisotro aho eny fa niteniko azy. Tena narary be izy ary niaratsy isan'andro ny toe-pahasalamany. Tsy nisy azo ny anatoka dia efa niomana ao amin'ny fandevena izay ary tsy nisy fanantenana intsony. Nameno ny trano ny fianakaviana ary nahatrany tokotany aza dia ratotro ny mpiara-monina. Nihevitra avokoa ny rehetra fa efa teny ho faty izy, na ny toetra traizatraizany vovony fahafatesany. Niantso azy zareo hanomana amin'ny fandevenana. Teny an-dalana nefa dia niteny tamiko ny tompo mba hivavaka ho azy ka no tonga teny aho dia nanatona azy tena akaiky mifandrina. Ary io taminy amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana ianao, ary dia nitsangana niaraka tamin'izay izy, tsy nisy aretina intsony tao amin'ny vatany. Nahatsapa fanana aho ary nahita fahazavana mamirapiratra eo amboniko. Noho nisokafako ny masoko dia hitako teo anoloako paster. Mifaly eo amin'ny tompo aho noho ny fahasitranako ary misaotra azy noho ny fiainako. Rehefa nahita izany fahagagana izany ny reniko sy ireo mpiray-tampo amiko dia niova fo avokoa izy rehetra. Vokatr' izany fijoroana vavolombelona izany dia amanjatony ny olona nanokatra ny fony tamin'i Jesosy. Nanomboka liana tamin'ny filazantsara ny olona rehefa nahita fa manova fiainana izany. Ny ananitona azy ireo hatrany ny filazantsara rehefa hitany fa miteraka fanovana lehibe eo amin'ny lafim-piainana samihafa izany. Mihoatra ny 20 ny fiangonana evanjelika eo amin'ny tanàna ny Almolonga ankehitriny. Tanàna izay misy mponina 7,000 sy 100 alina monja nefa. Ny fiangonana de Salviaro izay misy ny pastera Mariano Riscaël dia misy seza 109 ao aminy, nefa dia saika feno mandrakarivo izany. Fa ny fanatrehan'ny fanahy masina nefa dia tsy azo refesina amin'ny fitombon'ny fiangonana fotsiny ihany. Rehefa mitsangatsangana eny amin'ny toeram-pivarotana eny an-tanàna ohatra dia hita mibarbara ny fiantraikany fifohazam-panahy eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Nanjarina azo anaran-toerana ao anaty baiboly ireo arabesotrano. Raha mahagaga ny vahiny izany fomba fanehoana finoana izany, pastera Mariano dia tsy mahagaga ny amin'izany. Ahoana no ahafahanao milaza fa tianao Andriamanitra raha tsy isehonao izany? Tsy izany ve moa lazain'i Paoly hoe tsy menatra ny filazantsara? Feno toeram-pivarotoka sy toy izany ny tanàna ny Almolonga taloha. Raha ny totaly 930 izy taloha dia 3 sisa tavela. Mitsahatra ihany koa ny herisetra tahaka ny tsara ny toka. Hatramin'ny 20 taona lasa izay dia niaina toy izany koa ny isan'ny von'olona. Tamin'ny taona 4,790 dia nikatona ny fonja farany tamin'ireo 4 nisy teo an-tanàna. I fonja io dia lasa lapan'ny tanàna. Ho an'ny lehiben'ny polisy miambina ny fonja ny Santiago. Fotoana mahafinaritra tokoa izao. Tsy misy fonja intsony ve izany eto an-tanàna?
marina zany satria tsy ilainareo ve satria tsy misy olona manana olana intsony eny na ny fambolena teny atoerana aza dia velonayna indray nandritra ny taona maro dia nijaly noho ny famainany tany sy ny fomba ratsy tany fambolena ny manodidina ny tanànany Almolonga fa rehefa nitodika tamin'Andriamanitra ny mponina dia nahita fiovana lehibe hatrany amin'ny famokarany. Almolonga dia lasa tena namokatra tokoa ny tany any ka nanome legioma tsara indrindra nanjary nahazo vokatra hatramin'ny 3 tao anatin'ny taona ny mponina mivarotra ny vokatra ho an'ny Guatemala any atsimo Meksika ary hatrany Salvador izy ireo. Talohan'ny fifahazam-panahy dia manondrana vokatra 4 ny camion isam-bolana ny mpamboly. Ankehitriny anefa dia mitondra vokatra mivoaka avy ao tanàna 900 isan-kerinandro ny mpamboly. Natsoina hoe zaridaina mpamokatra legioma ny Amerika i Almolonga. Ary ny vokatra tao Almolonga dia azo ampitahaina amin'ireo vokatra voalaza ao anaty baiboly. Mila mahita mihitsy ianao mba inonao milanja rokilao ny beterave ray ary tahaka izao ny aben'ny karoty ray. Tena tsy mampino mihitsy mbola lehibe no sandroko mihitsy izy. Izao le mivarotra legioma eto Almolonga. Gaga tamin'ny avetin'ireo legioma sy ny tapamokaran'ny tanàna izay nahatratra 1,100 ny mpikaroka avy tany États-Unis sy ny firenena hafa ka tonga tany Almolonga mba hamantatra ny tsiambaratelon'izy ireo fa tsy arak'izay no heverina nefa ny valiteny azony. No fahendrena sy ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra ho an'ny mpamboly nahazo ny vokatra tsara mihoatra ny fikaroana siantifika. Ary tsy mitsahatra ny manome voninahitra an'Andriamanitra ireo mpamboly ireo satria izy no manome ny vokatra be dia be. Taloha dia 2 volana izay vao vokatra ny radia fa hatramin'ny namangin'Andriamanitra ny tanàna dia 70 andro monja dia miakatra ny vokatra ary matetika aza dia 520 andro monja dia votonga ny vokatra. Hitanao mihitsy hoe miara-dalana ny finoan'ny olona sy ny fahatsarahan'ny famokarany tany. Rehefa nanomboka an'iny ny Jesosy tompony sy mpamonjy azy ny olona dia nitombony araka tamin'izay koa ny vokatra. Rehefa nivahany fatoran'ny olona dia nanomboka ny asa izy ireo ary satria ny asa izy ireo dia nitombo ny vokatra. Niasa tsara kokoa ny tany izy ireo ka lasa nabetsaka kokoa hatrany ny vokatra. Voalohany mpamboly eo no hatrany avokoa ny ofan'ny camion ary ravahany izy ireo teny ny soratra masina izany. Tena mahafinaritra izao ny vokatry ny filazantsara izay manova ny fiarahamonina. Nandositra ihany koa ny fanompontsampy sy ny finonom-poana ka olona tia sy mahery mankalaza an'Andriamanitra sisa no hita. Lasa mahatoky amin'ny asa ataony ny olona ny tsy finoana nahazatra fahiny dia ny soa ny fanehoana tsotra ny fahatokisana an'Andriamanitra. Misy fiangonana protestanta 20 tena mavitrika sy mijoro ary mandray anjara feno amin'ny fiderana, fiankorovana, vavaka fanafana sahatra maro samihafa ihany koa ao. Na eo aza ny fahombiazan'ireo mpino ao Almolonga dia tsy mieritreritra ny ravitanana ry zareo. Maro no mifadianina 3 isan-kerinandro ka mandroaka ny herin'ny aizina amin'ny vavaka sy ny fitoriana amin'ny filazantsara. Raha mankalaza ny fetin'ny maty ny tanàna manodidina, ny vahoaka ny Almolonga kosa miara mirohatra mankalaza ilay Andriamanitra velona. Ny ben'ny tanàna izay kristianina dia nandray vahoaka miisa 5,000 sy 100 alina teo amin'ny kianja malalaky ny tsena. Nivavaka ry zareo mba hitohizan'ny fiparihan'ny filazantsara eo aminy sy maneran-tany. Nitaky ny fahamasinany sy ny fahaloran-tenanay tanteraka izany. Nivavaka sy ny fivadikana no nitarika fandresena teo amin'ny fanapahana ny herin-maizina. Tsy hoe nisy fiomanana teolojika manokana rahanay fa nitoraka tamin'ny tompo fotsiny izay nataonay. Ataoko fa rehefa miteny hoe fivahana eo anivon'ny fiarahamonina isika dia maro ny mananady anaty amin'ny tsy finoana. Marina ve fa tena mahery sy matanjaka tokoa ilay Andriamanitra ny filazantsara ka afaka hanana fiantraikany lehibe ao amin'ny fanovana ny fiarahamonina. Mampianatra antsika ny tanànan'ny Almolonga fa marina izany. Tanàna iray feno fanompontsampy, famosaviana, visotro toka, tokantrano rava taloha i Almolonga ary ankehitriny dia voaova tanteraka. Tena fanoharana mipetraka tsara izany. Mampiseho fa raha ain'Andriamanitra ataony manatanteraka izany tao Almolonga dia hainy atao koa izany amin'ny fiarahamonina misy ahy.
nanandritranay Andriamanitra ary tokony hiararotriny zao fotoana zao. Taranaka voafidin'Andriamanitra tiany mampiasaina amin'ny fanovana zay, tsy eto amin'ny tanànanay ihany fa maneran'izao tontolo izao koa. Tena fampisehoana mampitolagaga tokony ho hitanao zao dia ny vokatry ny filazantsara, satria tena afaka ho hitan'ny masonao tokoa zany, ary zay no irentsika ho amin'ny fiarahamonitsika, ho an'ny tanànantsika. Sotra tompoko. Dahoary vita inja tapitra ve rehefa tapitra aloha tapitra mihitsy ny Facebook a, tapitra tanteraka mihitsy za tapahany amin'ny elanelany a, fa aloha zareo. Ok. Dahoary zay ary makasika an'iny a, aoriana ny vavaka zay ataoko dia manasa olona zay tena terem-pananareo teniteny vonona fa ho vain'ny filazantsara ary vonona akeo a anova amin'ny firenena nonony amin'ny filazantsara. Aoriana ny vavaka zay ataoko a, manasa olona roa na telo a mba hamitiny zavatra hitany sy voarainy tao hoe inona le zavatra nisy a, dia inona ny zavatra nataony tao Analmolonga, dia inona ny vokatra azony tsapahitana ny vavakantsika. Misaotra indrindra Jesosy a, reny horonan-tsara reny dia ahafahanay mandray, ahafahanay mianatra ihany koa reny Jesosy ny teninao. Raha hoe filma namboamboarina dia mety tahaka ny tsy ampino ihany satria nisy mpamorona olombelona na dia tanan'olombelona tao anatiny. Fa ianao Andriamanitra mihitsy no nanapirofo amin'ireny tantara tena misy ireny, dia iny tantara ny Almolonga iny. Ary ankehitriny ary araka ny fantatray dia mbola manoatra lavitra noho izany a hitantaran'izany firenena izany. Sotra betsaka Jesosy fa toa lasa nanana fanantenana indray ny reraka, toa lasa nanana fanantenana indray nefa kivy mihitsy tamin'ny fiainana. Maro anie no mitaraina mitomany mihitsy Jesosy, reraka zany, kivy azy zany, tsy hitako tsony zay atao ho any amin'iza moa. Dia androany mampanantena azy indray ny soratra masina araka ny teny teo fa raha iny natao tany Almolonga zany, hainy ataony amin'ny fiainanay, hainy ataony amin'ny fiainako zany Jesosy a, fa tsy niantso anay eo ampahantrainy ianao. Fa raha manaiky izay anala ny vato misakana androany, dia le tsy finoana anala ny vato misakana ny fanompo-tsampy, dia hiditra an-tsehatra ianao a, anangana ny Madagasikara indray ianao, ho isan'ny firenena matanjaka indrindra ety ambonin'ny tany. Ary marina zany fa Andriamanitra tsy mba mandainga ianao, fa raha za miasa ho ianao a, tsisy mahasaka an'izany. Dia misaotra indrindra Jesosy a, ndreto ary zay zay tonga nianatra teto amitipitina zay mba renay, apatsiahy fa mba ho tsaronay sy lentika tsara ny amponay a, any an-tsainay a, zay fianarana rehetra natao teo. Mankatsitraka Tompo, dia ray ny mandraka izay ny anarinao masina. Amen. Manasa tanora ny anankiray a, dia aoriana zay somary mba zokonjokony a, dia amitipitiny izy. Inona ny voarain'reto tanora reto, misy olo tena ny tanora ray a tao anatin'ny tantaran'ny Almolonga. Somary mavitribitrika be le mitsangana fa mandeha ny fotoanantsika fa nandray minitra, ary misy anankiray aminareo tanora ireo, inona ny zavatra voarainareo tao anatin'ny fonana aloha ny sary zay hitantsika teo, fa rehefa vita tsara ny ezaka sary sy feo atsika tsara tarehibe ny écran a, dia tsy mampanina averintsika miaraka amin'ny fiangonana rehetra mba mijery an'izany tantaran'ny Almolonga zany tsika. Ndao ary rahalahako a mijoro ianao a, manao présentation aloha izy moa zato ianao zato. Mianaran Jesosy. Vala miarabantsika amin'ny anaran Jesosy. Tolotra ny anarako. Ny zavatra voaraiko tao anatin'ilay fampianarana teo a. Ny zavatra voaraiko tao anatin'ilay fampianarana teo dia izao hoe tena Almolonga dia tanàna tao anatin'ny aizana. Ndray mpianakaviana rehetrarehetra mamilava isan'andro olona dia tokony hividianana sakafo a, hividianana zareo toka. Dia nanompo sampy be zareo satria tsy hitantsony izay natao dia nanamorona sampy ho azy zareo. Dia saropiary tena saropiary tamin'ny sampiny izy, nefa tsy saombiazana akoriny. Maximus, Maximum. Dia nanjaka be tao ny vonon'olona sy ny herisetra, na ny vady aman-janaka ilay olona ary raha vao ratsiratsy ny sakafo dia vonoiny. Dia tena hoe mamilava daholo ny ray mpianakaviana rehetrarehetra. Dia nanjaka be tao ny herisetra dia nitomby 4 be izao ny fonja. Dia aveo koa rehefa nitomby 4 ny fonja dia lasa 9 ny isan'ny barany sokatra. Dia nisy mihitsy aza ny herisetra natao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, fa rehefa sendra teo amin'ilay pastera anankiray dia tsy nahomby ny herisetra nataony zareo, ary teo nanomboka ny voatarika ny sain'ny zareo a hitady an'Andriamanitra.
dia tao anatin'izany aza nisy renim-pianakaviana tratran'ny cancer efa tena ohatrany hoe maimbo efa maty efa tsisy atenena intsony vory daholo ny fianakaviana fa noho ny miasan'i Jesosy noho ny voninahitran'Andriamanitra dia nanomboka sitrana izy ary natarika olona be dia be io trango io. Tao anatin'izany koa dia melina tamin'ny filazantsara ny olona, tsisy hetsika be ara-ponana nataony fa tena hoe nanolo tena fotsiny dia natoraka tamin'i Jesosy dia nanomboka nisy fahazam-panahy ary tena noho izany dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tao anatin'izany lasa namokatra ny tany, tena hoe nisy fahagagana niseho ary ohatra hoe mikasika an'ilay fetin'ny maty zao ny sasany mankalaza fetin'ny maty fa zareo lasa manao vavaka fifadikanina, lasa miderin'Andriamanitra, lasa miantoraka amin'i Jesosy. Dia tao anatin'izany rehefa zany ny zava-nisy liana tamin'ny fialazantsara ny olona rehetrarehetra dia nanomboka niaina ny von'olona sy ny herisetra ka le fonja izay efatra teo lasa foana tsisy olona intsony dia lasa lapan'ny tanàna. Dia avy lasa lapan'ny tanàna ary ny bara izay nambitelopolo lasa anankitelo sisa, lasa telo sisa fa lasa mivavaka daholo ny olona. Dia niaina ny herisetra tsisy intsony ary gaga ny manam-pahaizana hoe fa maninona zareo mamokatra vokatra ao anatin'ny zavatra tsy possible mihitsy ny zavatra an'izay satria hoe mamokatra vokatra tsy araka ny eritreretina araka ny lalan'ny siansa. Dia nanontany zareo fa inona ny antony dia mivalen'ny tsotra fotsiny hoe manaraka ny tolotsaina sy ny hevitra avy amin'i Jesosy dia izay no nahatonga ny fiovana sy nampandresany amin'ny olongary, lasa nahatonga nazy firenena matanjaka, lasa afaka ny aizina sy ny fahantrana noho ny fandraisana ny filazantsara, noho ny fandraisana an' Jesosy ho tompo soa monjy ny fiainany zareo. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Sotra tompoka asiana tehatra izany. Ye, ahitsikely fotsiny teo amin'ilay hoe tsy hoe nanao tsy hoe tsy nanao hetsika ara-pinoana be izy, tena nanao hetsika ara-pinoana be izy fa le terme teo dia hoe tsy tamin'ny alalan'ny fianarana teolojia biolojia, ilaina le fianarana teolojia fa tsy hoe zay akory fa le hetsika natao mihitsy zany hoe tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny fa tena ilaina mianatra teolojia fa na dia tsy dia nahay loatra an'izany raha mimponina tany Almolonga loatra fa tena nisy hetsika vokatry le toroteny eniny dia niova ny tantara. Ilaina zany mianatra teolojia fa ny tena ilaina koa en plus le mianatra dia hoe arahana asa lay finoana zay azo. Dia misaotra azy fa tena nisy fiovana tanteraka mihitsy ny tanàna dia voafitipitikana tamin'izay. Misy anankiray koa mba vehivavy indray ary solo tena raha misy tsy voalaza tao anatin'izay fa za zao nisy zavatra betsaka zao nosoratako tato mbola tsy voalaza tao anatin'ilay resaka andraisana teo. Dia mangataka volontaire indray vehivavin'Andriamanitra, vehivavy mahery ijoro makety indray tanisa hoe ohatran'izay ihany koa ny voarain'ny vehivavy andreo dia tsy mitovy ny resaka voarain'ny vehivavy sy ny lelana dia sofina roa ihany ary no mba mieny eto. Dahoara solo tena anankiray vehivavy izay mba volontaire dia mba mitsangana makety izy izay mba voarainy tao anatin'izay sady tsy narainy ninona mihitsy ve ny vehivavy sana nina ty ambony seza ty fotsiny zany dinaka ve sana na hoino ao aloha hoe misy vehivavy anankiray ndao ary vehivavy mahery ndao angana zay vehivavy eo izy are hotondrona ve za aloha mino fa misy eo ndao tsy manondry fa misy eo metsika tehaka mafy izy fa iziny sa ento joro eto indray ianao somary atao vontenena mafimafy manao présentation. Yasina no anarako Yasina no anarany ny voarayako tsy haiko rehefa ohatra tsy dia naheno zay te tsy dia tsy haiko reha voarayako zay sa tsy voarayako nasa ny voarayako dia izao hoe voalaza tao hoe mitaky fahamasinana sy fanoloran-tena ozy izy ilay fahombiazana. Tonga dia eo mihitsy ianao sady mamitiny tsika raha te hanova tantara anankiray zany na ny tantaranao na ny tantaranao hatrano misy atsika tsika mihitsy aloha mitaky fahamasinana dia tonga dia eo ihany ianao sady tehitonanao dia aveo mihitsy atiny fotoana tsika moko eo anao mipetra aloha eo fotsiny aloha mitaky fahamasinana sy fanoloran-tena. Miresaka tsika natao hoe no hamasinina dikan'izany teo natokana efa nanazavan'izay teto mantsy natao hoe rehefa tenenina zany hoe nitokanana mpiandry izy midikany hoe notokanana mpiandry izy dia no hamasinina ho mpiandry izy tovy ny hevitra eo anankiroa reo dikany hoe no hamasinina zany mira notokanana
ny ateo nitokanana de hoe tsy anaovana zavatra hafa akoatry ny nanokanana anazy. Ohatra efa nanazava zany efa mampatsiahy ihany, misy zinga telo ao an-tranonareo, ny ray fampiasana amin'ny sakafo, ny ray eny amin'ny dosy, ny ray mety eny amin'ny WC, ohatra zay. Reo kifafa reo nareo zinga ireo tsy azo ampifamadihana satria efa samy nanana nanokanana azy hoe ity zinga ity de natokako ho ato amin'ny dosy fisasana, ity de natokako hisotrona rano. Tsy azo ampifamadihana reo satria samy efa nanana ny nanokanana anazy. De ohatran'izany koa mpanompon'Andriamanitra mpiandry na pasteur na iraka na ny vahoaka an'Andriamanitra, ny atao hoe olona nanolo tena ho an'i Jesosy na natsony Jesosy de natokana ho kristianina, natokana ho an'i Jesosy, tsy azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa intsony izy. Mazava aminareo ve zany hoe noamasinina, ina moa le terme andresana teo? Fahamasinana. Ny atao hoe masina zany ny olona ray de hoe za tsy mifangarongaro amin'ny zavatra hafa intsony, natokana ho an'i Jesosy zany iny nataoko mianatra de toy izy ho an'izy manambady de ho any teraka de ho any Jesosy. Ny atao hoe natokana ho an'i Jesosy zany de tsy manao asa afa-tsy ho an'i Jesosy za raha miasa manao sodira ozy rehefa mahazo vola eto de andeha anompo atao klasantsy manompo ho an'i Jesosy. Miasa misy hoaniko hoaninay satria zay tsy mamelona ny ankonany de voaoziny ho an'i Jesosy. Ninina zany ataony olona raha io de ho an'i Jesosy. Raha mianatra izy ho any Allemagne, raha mianatra izy ho any Chine, raha andeha izy hiasa ho any amin'izay aliany de mieritreritra foana izy hoe inona amty andehanako ty mo no misy tombony ho an'i Jesosy. De mampianatra anareo amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy ny soratra masina fa tsy za, rehefa tsy misy tombony ho an'i Jesosy ny zavatra ataonao de ajanony. Zay ihany io, rehefa tsy misy tombony, raha tianao ny olona masina tena olona natokana ho an'Andriamanitra de ninona ataonao ka tsy misy tombony ho an'i Jesosy. Araka ny vava tena nafinaritra be anahy ny pasteur anankiray zay Erlanto nivavaka tamin'ny maraina de hoe Jesosy misaotra anao fa misy mba hisy tombony ho anao indray nge ny fisiko amin'ity androany ity. De isan'andro zany ny kristiana ray mila malala hoe misy tombony ho anao ve Jesosy? Raha makany amin'ny fivoriam-pianakaviana misy tombony ho anao ve no any? Sasana ty isorotoaka fotsiny. Za manokana raha zany ho antaninareo satria io mantsy miteraka olana be, isaky misy zavatra etson'ny olona de manontany foana hoe inona ny tombony ho an'i Jesosy amin'ny fandehanako any. Zay fotsiny any de mivany olanareo. Raha ho any amin'ny fivoriam-pianakaviana misy tombony ho anao ve any? Misy taona ivavahako ve any? Mba misy taona ve na de tsy ivavaka lava be ary fa hoe mba afaka mba mitory, afaka mijoro vavimbelona amin'ny fianakaviana ve za? Raha misy any de any ny andehanako, au lieu de ohatrany hoe ho any am-piangonana aloha satria samy tombony ho an'Andriamanitra reo. De tsy am'izay ianao tsy sahirana intsony. Dikan'izany za zao raha hitanao anaty amin'ny fivoriam-pianakavianay de na soa zay voatindry toriteny na ivavaka, na ihany koa mety misy kilalao atao fenenelanyelany any zany mampilalao de asiko tenin'Andriamanitra eny. Zany hoe ny kristianina ray de mahita opportunité foana afahana mitoro ny filazantsara amin'ny endriny rehetrarehetra mihitsy. Tsy voatery foana hoe fivoriam-pianakaviana za mba hivavaka aloha hitoriteny fianakaviana, tsy voatery ianao an'izay ianao. Fa ianao zany mikendry foana hoe za kosa mandritra amin'ny fivoriam-pianakaviana tsy maintsy mba mahita occasion ray. De ny anazy zao misy toana nisy indray mandeha zay tena tsy nisy afahana nitoro mihitsy, fa rehefa tany amin'ny faraparany de nisy olona nitenana hoe za io ohatra mbola mararirary tsy salama zany sora hoe tao amin'i Jesosy fa zany eo ka tena tsetsina lalan-draha teo amin'ny fo zay ny atombohan'le resaka teo. Fa tsy tapitra raha tsy adiny ray sasany taoriana fandresaka fitenenana ny fijoroako vavolombelona. De hitanao rehefa narary de netiny teny poliklinika de ny santé na tsy sitrana na voaka fotsiny de nitoreko fa na akoatr'izao ny fianakaviana ny fijoroako vavolombelona. Jereko tsara mihitsy ny lera fa adiny ray sasany teo mbola niteny ray hoe zay ve tapitra ve ty angatianareo tohizana anga le fijoroako vavolombelona. Zany anatoko anefa courage be tratra eto ndray any nahazo occasion na afananina mitory filazantsara le fijoroanao hitanisanao satria lina ny olona. De zany na tonga anazy somary nalahelo sy tsy hoe sorena fa nalahelo tamin'ny rahalahy le tao anaty bus ny tantarako anareo hoe miara-mipetraka zay tamin'ny seize ohatran'izao tao anaty bus. Izy teto za teto nisy an'le extrapontin teo anelanelany, nisy ramatoa teo mipetraka teo anelanelany amin'ny rahalahy. De le ramatoa nisy niantso, allo marary mafony izy ato zany eto ny dokotera kea so ke teo fa grave zany za de niteniteny teo izy. De za tato amin'ny ilany na ino an'le resaka nataony misy olana be zany zareo reo satria fa lany vola rehetrarehetra. De ozy mantsy le rahalahy teo amin'ny ilany, izy teto amin'ny ilany mba hijoro vavolombelona aminao rahalahy fa tena za teo le tsetsina lalan-draha tao amin'ny fo le narary iny tena grave iny. Mantsy le namako koa zany le namako mba resaka fa tsy nakasatra le namako namaly efa henoko foana zany pasteur ozy izy
zay mihitsy navaly efa henoko ka efa henoko sa zany teto amin'ny ilany teto nyteny no koraha tsisy resany zany toko mba modina ataony hoe modiseko namody sy ny teny ianao aza za zany amin'io a ny tena marina tsy ho anazy le tena iresahako eo fa te hijoro am'ireo anaty ray biso reo a fa zany teny hoe tadidinao moa za lena raha riny efa henoko zay ozy fa tonga de tapitra tsy nitohitsolo lalao zany ao anatiny hitanareo le hoe tsy mba fetsy tsika zany mila fetsifetsy masiny tsika e tokony ananao ka tsy hoe tonga kosa de anaty bisy de hoe riavana malala amin'ny tompo mba hitoroteny kely aminareo a zany atao anaty bisy a azafady indrindra aloha mba hijoro tsy zay fa mety misy resadresaka ataon'ny olona ao na isofera eo vao miteny zavatra kely hoe enjany ty fiainany ty zany de efa manomboka hitako nidirana am'izay zany hoe vao misy zavatra tenen'ny olona zany de nenao tonga de tenin'Andriamanitra ihany zany be rahalahy mafy ny fiainany e izy hoe Jesosy nge ho amin'ny fiainany e karaha miteny hoe mafy ny fiainana mafy zany ve le Jesosy sa inona le tena mafy ao anaty Jesosy lana sy famarinana ary fiaina de efa manomboka miresaka eo am'izay de moto mba miresaresaka eo fa ny hafaran'ny resaka ataonao tsy maintsy tenin'Andriamanitra foana vita teo voately le rahalahy tato a tsy ny raha itsony fa to de nitodika tato amin'ny neny a ohatry ny heniko ianao tantara zao neny a za hitanao io tena olona efa sisapaty zany de nanomboka nijora fa mivoaka ny bisy ny teneniko le raha zao a rehefa misy zavatra ampianariko anao na resahako aminareo na ny ao fiangonanay ary zany efa malala an'izany ary raha vao misy olona vaovao ao de efa miteny foana mametopy an'le ompiny hoe za raha mijoro vavombelana mampianatra tsy ho anareo firy-tsony satria efa renareo le zavatra teneniko ato fa mba misy olona eo a de raha fetsinareo tsy midingizina fotsiny hoe sy zay ndre pastera zay resaka efa eny zay de tsy mieny fa raha fetsinareo de mba mody manontany hoe de ahoana pastera inona nataonao tam'izany na hoe de nanahoana hitanao mba ina ma filazany zany e mba hanimena le resaka zany mba nitanjona amin'io a andonany le olona eto misy fotoana mantsy a misy zavatra mety saiko na tsy tadidiko fa le fantaniana apetraka le olona eo na afako hoe ay marina zany fa misy an'izay tokoa ao dia zany lasa manampy azy zany le olona mipetraka eo ny tena kristianina de tahaka amin'ny mpilalao baolina kitsy mahay pasipasy aingana mihitsy ary amin'ny farany de malala hoe rimeko ny baolina fa io mamahay mamono anazy zany na reny fifadikanina ataona ireny ary efa lamy ianao mitarika ianao zao ianao am'izay tonga de mamarina fandroana devoly a fa ianao mahay an'izay fa raha vao mahay mifandrindra tsara tsika tafavoaka i baolina io tsika zany a tena mila fetsy ka na mety anaty mariazy raha mba misy occasion kely afahanao mitory eny a de manao afitoriana raha vao mba mitena izy nivavaka alohan'ny sakafo mba ianao le mba angakangana mihitsy hoe alao ivavaka fa tsy le mifampijery izao nivavaka nefa milaza fa ny tena fa inona daholo izy kristianina ile fa nitantareko anareo hoe tsanganao hoe dadarabeko hoe any anareo randrena-pomerina raha navaly mba masiny zao sakafo zao tsy hitanao zay atao anatin'izany fa tratran'izany foana tsika le tsy samy joro fa rehefa mijoro ny olona zay hoe tahak'izay a nijoro te mihitsy ka tahak'izay sy ny tsy misy a mitovy ihany ka ny atao hoe natokana ho an'Andriamanitra de hoe zay efa natokana ho azy tsy manao afa tsy ny asany a ninina ataoko de ho an'ny Jesosy io manorina trano ianao de hoe mba misy toerana ve ato aloha afahana mba mivory ho an'ny promotion da misy toerana zany mahazo fiara ty fiara ty ve mba afahako mitaritra rehefa mandeha mivavaka zay rehefa lahady fa tsy le anao ihany tsy natokana ho an'Andriamanitra ianao fa miteny aminao a fa ny zavatra rehetra natokana ho an'Andriamanitra de mateza manina hoe zavatra natokana ho an'Andriamanitra mateza nananao ordinateur aho aza 10 taona hiditra 12 taona am'ty taona ty mbola any zay ordinateur zay zany efa tapitra tonga an'izany raha mazenga toliara fort dauphin ana mahita an'izany hoe milahatra ohatranareo zao mipakahiry solo ny flasy fa any zany mbola mateza satria nampiasaina ho an'i Jesosy zany ke mampateza andreny olona raha misy olona antitra ho anakiroa samy mitovy taona reo olona reo jerevy tsara ty teniko ty a raha misy olona samy 20 taona eto a ity 20 taona ty tsy nanompo an'i Jesosy fa ity mpanompon'i Jesosy fa jereo fa samy hafa reo e 20 taona mitompo mbola mijaridina tena mbola hitanao hoe ohatra mbola mijoro zany a fa le tsy eo amin'i Jesosy efa hitanao fa manoatra an'izao manjoko am'izay hoe lasiny zany mariny zany e mba jereo dadaroby neka 70 taona e dada randrena taona reka 20 taona mahery fa mbola mitadidy be io dady io ndre mandeha zay na nianatra teolojia niakatra tao izy fa tondrony ianao moa le avy any Antsirabe na nahoana ngiaro le olona tamin'ny 10 taona nisy an'le fotsifotsy iny teto amin'ny de gagy ianao hoe tadidiny dada be zany ary ianao ndray moa le any ananina any anina le ananana le mitsofoka ohatran'izao iny fiangonana misy ianao de lena ary nanahoana le raha matoa ohatran'izao iny de gagy ianao a fa hainy tsirairay reo ianao zany raha vao miresaka aminy de tadidiny hoe ty le ohatran'izao resaka tamiko satria kay a io fanahy masin'Andriamanitra io tsy vitany manova ny endriky ny olona ho tsara tare ihany araky le resaka tao amin'ny Jesosy nanao vavaka tendrombohatra niovatra amin'ny tarehany
lasa mateo ty fa mamerina ny sela rehetra ny anaty any iverina amin'ny lony ny fanamasiny ka ny olona mery mivavaka dia miverina ny sela rehetrarehetra ny ADN any averina Andriamanitra ho tanora lalandava. Za ny tompoko na tonga ny teny fa mifatahany rano ao odindray tahaka ny voromahery tsy mety antitra ianao fa na antitra ary ianao dia matanjaka foana satria natokana ho an'Andriamanitra. Dia tanteraka ny teny ataoko samihafa ny any manompo sy ny tsy manompo na samy asa daholo ary ny olona. Androany zao misy olona tena mifofotra mafy, ianao nanapaka kely androany mba zomariva tsy niasa fa miteny aminao fa ianao tahina lavitra n'olona miasa isan'andro. Zay samihafa zany. Ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy. Tsy mitovy zany. Dia zay ny hoe mazoto ny olona tao any Almolonga nanoka tena ho an'Andriamanitra. Ny olona manoka tena ho an'Andriamanitra dia mahafantatra hoe larobia ny andro, ny antsoina fifoazana ho avy any am-piangonana fa larobia satria zay ny nanokanana ho anahy. Alahady ny andro nanokana natokana ho mpanompon'Andriamanitra any am-piangonana zany rehefa alahady. Dia tena miady varotra mihitsy ampino na ny eo aminay. Tsy matotra ho ary olona filazana reo hoe tsy manana frea pastera dia tsy afaka mivavaka androany. Tsy matotra ho amin'ny filazana hoe zay androany nisy olana kely dia tsy mivavaka fa tsy de salama. Fa ny olona tena tia an'Andriamanitra ho na mety tsy de salama kely raha mbola afaka mamindra ny tonga ao am-piangonana izy. Dia efa niresaka tamin'ny olona hoe tsy voatery nge rehefa tsisy ho any tomobile misy ny moto, rehefa tsisy ho any moto misy ny bisikileta, rehefa tsisy ho any bisikileta misy ny tongotra anankiroa ary averintsika foana zany. Izy aminareo tsy manana tongotra roa tongeto, misy sa tsy misy? Manana daholo tsika. Mety hoe misy manana eny azafady, mety hoe misy olona malemy any fa nany malemy ary nge mba miezaka mitady an'Andriamanitra. Problème tsika zany faritatsika anaty boaty Andriamanitra ozy le rahalara izay. Dia feratsika amin'ny hoe tsika zany mitady hevitra foana. Eno tsara ty ny kristianina dia mitady hevitra foana ozy izy tsy hanohizana. Zany foana tsika. Raha misy zavatra ray atao nisy feonambe amin'ny 29 ohatra amin'ny 29 dia ahoana zao ny tomobile amin'izany, zany be tsy sarotra be, dia ahoana zany ny anina, dia aiza mahita frais, dia iza ny andeha tongotra eny, dia ahoana ny sonao amin'izany, dia iza koa ny havita an'izany. Dia ohatra ny apetraka be da be mihitsy le olana ny tena ngeza be. Ka matetika ny olona tsy mety lasa lavitra ohatra ny tanàna teo raha teo ohatra ny Almolonga, mahatonga ny olona tsy mety lasa lavitra ny olana ny ngeza be no le tompona vahaolana. Ny olana tompoka tsy lehibe no Jesosy Kristy zany. Efa miteny aminareo amin'ny anaran'i Jesosy tsy lehibe no Jesosy zany io. Ny olona te androso dia ny azo mivahaolana foana no hitany. Andetsika amin'ny 29 fiara ny olana andao fa hitaditsika, frais ny olana andao samy anangontsika. Inona ny olana nyery ve tsisy fiara andao ry hitaditsika dia afaka mandeha tongotra lalana ady mifiry, tsy maintsy mahita vahaolana. Zany olona manokana ny anjaha zany tokanana ny anjaha tompoko dia misy any amin'ny 200 km. Ny olona makany anjaha antanio ny olona avy any anjaha misy miala any amin'ny 200 km. Zay zao mifanena ho any Fort Dauphin nisy fanokanana atao anjaha. Reny olona sady milolo zazakely bata vary amin'ny gony kely reny mpina FPVM tsara ny tompo dia mamaly izy rehetrarehetra manahoana dia mafantatra FPVM reny. Dia pôzipôziny FPVM tonko mora fantatra kely tsotsotra kely tena marina zany tsika mora fantatra be na eny an-dalana ary reny FPVM somary tsotsotra na manao fotsifotsy ohatran'ny mahafinaritra kely tsika motsotsotra nefa tena ao amintsika le hery azonao zany tsy mba hitazana any zany fa dia efa fantatra hoe za zao ny raha matoa FPVM efa fantatra vao mijery dia hoe io FPVM io raha matoa antaniko efa FPVM na le pôziny fotsiny ary na eny mety mbola mitsy maly fa tsika rehefa atao anaty mifankalaly ny ondriko mahafantatra ny fioko dia fantatrako ny endriny. Dia zay nahalalana hoe FPVM fa miala avany reo amin'ny arina kely, miala avany amin'ny 200 na andeha tongotra misy herinandro reo mandeha tongotra andeha hamonjy tompy. Ny ianao lalana adiny ray dia efa problème be ho anao zany. Tena marina zany fa ny zavatra tsapako amin'ny fanompona ny olona akaiky fiangonana foana tara hainareo mihitsy le izy na mbola tsy nitohizako ary. Ny olona mahagaga ny olona akaiky eo ny akaiky angamba le miandry mihitsy maneno lakolosy zay vao tonga. Dia zany tsika riavana malala fa tokony zany raha nanoka tena ho an'Andriamanitra dia tokony fantatra hoe mahatoa zay eto dia misy ilaivan'Andriamanitra eto. Dia nisy ranabavy tena nitomany mihitsy tsy nety lasa andeha hianatra ny ivelany. Zao any tenen'ny tompo na manginy tompo hoe raha misy intérêt an'Andriamanitra ny andehananao any tsy olana aminy androany ianao dia vita ny taratasinao. Inona ny tena andehananao any hianatra pastery. Zay ihany ve raha zay amin'ny fotsiny tsy ho lasa ianao satria tsy misy tombony ho an'Andriamanitra mihitsy zany. Fa ianao efa piomana ka raha andeha ianao hianatra any ka mieritreritra tsy hianatra intsony ianao any dia aleon'Andriamanitra mahitanao tavelo eto Madagasikara
na dia tsy nianatra ary nefany a tafita amin'ny fanompoana. Toy izay lasany ianao a maty tanteraka ny fanahinao. Rehefa naentina mivavaka ray volana 2 volana, nanomboka nanolo tena teto Antananandrano, nanomboka tena nanao piomana, nandeha 3 volana refusé fa fantelony azy ny dossier tamin'izay. Tena nanomboka androsy mena rangana ho ahy ianao. Farafaratsiny ianao nytokanana, tena naiko nytokanana tandem-bodanerana izy a, tapa-bolana latsaka kely taorianany iny, mivaly ny tany a, sady ny tena nahafinaritra ny etoana ihany koa na dia ny sarandalana nandena akany ary a, dia noneran'le satria nisy olona mipetrahana lasa ankehitriny izy a efa ny Allemagne kompatanana ho anao raha hoany a. Za moa tsy mahay teny Allemagne loatra hoe RFDS ty sa arivo ejery ty tsy haiko teny Allemagne fa kompatanana ho anazy ihany. Rehefa zany hitan'Andriamanitra fa vita le nitakiany ilainy aminao, alefany ianao. Ho antsika rehetrarehetra zay maniry te hivoaka ny Madagasikara, anontania aloha hoe misy tombontsoa an'Andriamanitra ve ianao any? Azonao ve zany? Ianao maniry amin'ny fianarana, anontania aloha misy tombontsoa an'Andriamanitra ve ianao amin'io? Fa raha misy ho an'Andriamanitra io a, tsy misalasala Andriamanitra amin'ny financier an'io zany. Lainga ny devoly zany hoe zahay tena manompo an'Andriamanitra pasteur fa tsy meninina mihitsy a. Efa nresaka anareo an'izany a. Fa rehefa Andriamanitra no maniraka dia izy ny tompon'antoka manome zay ilainao. Fa matoa zany tsy mimena ny ilainao a, mety sao dia tsy any amin'le nanirany ianao. Dia natao hoe manoka tena ho an'Andriamanitra natokana dia hoe za Jesosy nininy nataoko a, na matory a na mifo a ho anao azay. Mazava aminareo zay a, dia mifanolora-tena zay koa le anankiray faharoa, zany hoe le voatokana ho an'Andriamanitra zany te nininy nataony velona izy ho an'i Kristy, maty izy ho an'i Kristy. Zay zany le natokana sy no hamasinina. Ho an'izay rehetra ho hamasinina ho an'i Jesosy zany a, dia raha mpivarotra tany amin'ny bary ianao dia tsy manao an'izany intsony satria tsy asan'ny mpanompon'Andriamanitra zany. Tsy asan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fampifosafosa, tsy anandry dia ajanony zany. Zay rehefa fantatra hoe tsy asan'Andriamanitra dia ajanony. Fanolora-tena ihany koa anatin'iny ranabavy a, dia zao ny atao hoe fanolora-tena dia hoe fanekenao anao ny asan'Andriamanitra antsitrapo amin'ny fitiavana. Zany atao hoe manolo-tena ho an'Andriamanitra. Andriamanitra tena vao tamin'ny maraina zany ny fampiresahana mihitsy tao amin'ny misandratrandro. Mahatonga antsika vao teo koa ny resahana isy pasteur Herzora Tsiandavana. Mahatonga antsika malaina amin'ny asan'Andriamanitra sy minay za tsy anao tsony, za hijanona oka zahay, satria fanantenany zavatra indraindray no hanompontsika an'Andriamanitra. Ny fanolora-tena tena ilan'Andriamanitra ary havana malala. Dia hoe za manolo tena tsy voaterana tena zavatra fa nininy nataoko dia nataoko amin'ny fo madio ho an'Andriamanitra. Dia jerevinareo tsara ty tantara kely ty amin'le fanolora-tena. Nanontany an'i Jesosy Petera, hoy Jesosy, mo Petera, mo ahoana toy izy le izy? Mo ty hava ianao. Dia hoy izy Petera, eny tompo, ty anao za. Endraso ary niondra. Nanontany fandro indray Jesosy, Petera, mo ty hava ianao. Eny tompoka ianao malala fa ty anao a. Kelikely indray miperaperaka teo dia fampitodika andray. Petera ô, mo ny fitiavanao ve mihoatra lavitra noho ny fitiavany reto? Fa raha nitomany amin'izay Petera hoe ahoana koa ary ty mpampianatra ty no manontany anahy intelo hoe mo ty hava ianao. Ay tokoa ka izy iny a, rehefa tena vakina na amin'ny teny Hebreo na amin'ny teny Grika fa izy teny gasy mazava. Etsika moa ny fitiavana dia tsotra fitiavana. Fa ny fitiavana efa niresahana tamintsika teto, fa misy karazany be da be isika ny fitiavana. Misy ozy isika teto ny agape, filia, eros, misy karazany be dia be. Ny fitiavana ny vato tsy mitovy amin'ny fitiavana ny zanaka. Ny fitiavana latabatra tsy mitovy amin'ny fitiavana saka. Efa nampianatra anareo an'izany ateto a. Tsy mitovy mihitsy hoe tiako ty latabatra ty a sy tiako ty sakany aty. Ty raha tezitra mety atao ke nareo a manginy. Fa ny saka tsy azo atao zany hoe manginy ianao ry saka fa maty ao anatin'izany izy. Ny saka sy ny fitiavako ny zanako tsy mitovy ohatran'ny saka kely, ny fitiavako ny saka kely koa ny fitiavako ny zanako. Satria samy hafa ireo indray biby rehefa mikohaniny eny amin'ny tany, fa ny zanako tsy hoe tia ny hanina ny se dia atsipoka eny amin'ny tany eny a sakafo meny azy. Zanareo fa mamamiay an'izany zanakareo ataonareo ohatran'izany. Tanareo tsy mitovy. Samy tiako na ny sakako na ny latabatra na ny vadiko na ny zanako, fa samy hafa ny fitiavako an'ireo. Dia le fitiavana ny resahan'i Jesosy tamin'iny dia niteny Jesosy hoe Petera, mo fiti agape amiko ve enao? Ino tsara le izy a? Petera, mo ve enao a fitiavana agape amiko? Dia hoy Petera hoe Jesosy, fantatrao fa filio anao a, filia zany hoe tianao a, le tianao ny tenenin'ny Petera tamin'iny a, filia zany hoe fitiavany ray a sy ny zanaka ny eritretan'ny Petera azy. Dia mbola nanontany ampe Jesosy ny sisika, tsy izay le indrasako aminao izy izy. Manontany anao a, mo tena tia va ianao? Le atao hoe tena tia zany teteny Jesosy hoe movy ianao Petera, tena tia amin'ny fitiavana agape?
fa tsy amin'ny fitiavana filia. Azonareo ve zany? Azavaiko. Tianao zao atsangano ny tanana zay tiany ray aman-dreny izy tonga eto hoe tiako ny dadako sy ny mamako. Fa hono rehefa nanambady ve nareo rakizy de nentinareo tany an-tranoko hoe dada miara-mipetraka aminay ato an-trano tokoa nareo. Fa nisy an'izany ve nareo nentinareo eny hafa raha hoe marary izy aty zay. Fa rehefa mivady ve nareo de zary vadiko tsy manambady anao raha tsy hoentina makaty an-trano dada sy ne miara-mipetraka amintsika ato an-trano Misy an'izany ve? Fa na tianao raha ny ray aman-dreninao rehefa manambady ianao de tsy maintsy sarahanao izy. Na tianao raha ny zanakao rehefa manaiky nono tsy ay tiako re za manaiky nono zany ay tiako re zany. Rehefa manaiky nono izy de maninona akivika. Tanao zany hoe misy fetrany zany le fitiavanao zanakao hoe tiako anao zanako fa raha manaikinaiky tranono mamako kosa aloha de alako hoe. Dikan'izay zany tianao izy fa raha manaiky izy de atsipinao. Fa le fitiavana ny tediavin'i Jesosy tamin'ny Petera de hoe fitiavana agape. Tena tiany atao hoe agape de hoe tia tsy misy tambony, tsy mila takalony, tsy mila hoe ataovy an'izao sy trano de anompo anao, taio tsy zahay. Dikan'izany le fitiavana tediavina raha fitiavana zany de hoe tia zazy tia na manaiky nono raha tiako foana ty sy akiviko zany nen'Andriamanitra. Tena nanaikitra mafy an' Jesosy ny kapoka natao taminy fia. Ozy Jesosy tiako nareo tsy ala. Tiako nareo tsy ala. Zany inginy fitiavana agape an' Jesosy zany teneko aminao zany. Fa tsy mora akory ny farany viotra hoe fiandre mandeha de miala io latabatra io. Zay mipaka amin'izany tonga de rovitra ianao. Fa agape no nitiavan'i Jesosy isika fa tsy filia na erosy na tsy fantatro. Kapoka andre mandeha le fa Jesosy nane tiako nareo na de tena ratsy miala iny. Fa ratsy zany tsy nahataty an'iny Jesosy. Neny Jesosy zany fitiavana manolotra hatramin'ny ainy mihitsy. Ty atolotra raha za mihitsy ny ilainao hoe kapoka, darika, stomy, mienjera, ohatry ny alika kely raiky ny tanàna, erany zanak'Andriamanitra, raha osy jamba, izy ary namely teo izy. Mpanjaka, tsy malalo, izy ary. Fa tsy nieverin'i Jesosy, hoy Jesosy tiako nareo tiako fa raha olo-kafany atao an'izany efa tena nanozina mihitsy. Ozoniko nareo, efa eo ambony hazo fijaliany zao, efa vombo ny tanana ny tongotra, mbola nitsindro malelafo, midina teny lara zanak'Andriamanitra ho hitanay. Mpanjaka mivary teny io, midina teny ho hitanay. Mbola zany ingeny natao fa le fity agape raha lasy ranabavy mbola sany teny raha io mamelany elo fa tsy fantany sy ataony. Mbola samy bebaka ho anao koa ny fitiavana agape rahalahy. Zany ny atao hoe fitiavana agape tsy manozina. Mbola samy laza hoe mamelany elony. Fa mafy ene zany hoe efa ho faty ianao efa ambony hazo fijaliana efa miandry. Mamay be amin'ny 12 atoandro any Palestina zany raha tena tanin'andro midanika be zany vadika maintimainty hatramin'ny raha mainty tsy sahitana azy tsony iny Jesosy Kristy tomponao sy ny tompoky iny satria maina teny amin'ny teniny raha. Fa mbola neretany zany efa tena mangetaeta mbola rambo naigre zao ihany koa na lefa any ambava zany rano zany fa fanangidorora mihitsy Jesosy eo ambony mitazana jery ny olona rehetrarehetra eny ambany eny. Mbola tsisy tsony na ve na ray ara mba tia amreto olona tonga eto reto nandositra daholo mpianatra. Fa fitiavana agape naharitra teo hoe tiako nareo na de mialatra amin'ny haiko are. Farany efa hiparana boira eo vita ny anjarako nasehoko tamin'reto reto fa tena tiako reto olo reto atolotra amin'izay ny fanahako. Mandra fiala amin'ny fofinain'i Jesosy sy niala taminao zany ny fitiavany. Zany ny atao hoe fitia agape fanolora tena ho an'Andriamanitra zany. Aty am-piangonana rahalahy tsy fitadiavam-bola. Tsy resaka hoe anompo satria misy karama aho, anompo satria teo lasa hiraka, anompo satria teo lasa pasteur, anompo satria zao. Fa ny ilain'i Jesosy amin'ny tena fifoazana mavaty raha te hamonjy firenena, fitiavana agape. Tena samanolotra ianao ny momba anao ray manontolo io Jesosy na misy io na tsy misy. Fijorona vavombelona fa niany fiaina akoatran'izany. Tena nandany zay tena hoe tsy ho tatarena aminareo fa tena hoe zatra any am-paosy io. Ary rehefa nitantaraiko taminareo mihitsy fa anisany nazahoako an'ity finday ity le fanresako fa nijoroko tamin'ny vavaka fifadikana sy taminareo fa nareo mbola tsy naheno 5,000 ariary sisany aty am-paosiko teny Ambodanerina tamin'ny 2 taona. Tsy za mihitsy ny soratra anariny sakafo tao anatin'ny le fanorateny resaka io tao anatin'ny hiraka. De John tao an-tsaiko hoe raha alefako ny 5,000 Jesosy tsy manana sakafo atoandro satria efa zay sisany aty. Fa zao tao anatiko be da be ny olona tokony ahita an'ity vidéo ty Jesosy ty fanokanany ty
hatrany andafy. De ozy alao atao crédit zany ty satria alao atao be deaibe ny crédit ato sao de lany tamika eny am-pandehanana. De natsofo crédit ny 10,000 zay mba ambola rehetra tena hoe zay. Tsy olana Jesosy fa tsy maty ndray ihany tsika raha tsy mihinana. Lasa am'izay natao hoan'ny fakana caméra sady mba fijoroana. Antsakany an-tana zay mbola tsy nen'izay fijoroa babily zay sao de lehibe fotsiny eto manazava. Ay mbola nareo rehetrarehetra amin'ny ankapobeny fa tataraiko anareo le izy. Rehefa nalaina le izy de lany le mba hitenenako anareo rehefa manolo tena de miasa Jesosy fa tsisy Andriamanitra jambo zany koa hoe miasa jambo arafozana, tsisy an'izany. Lany ary le sarza le telefony efa ratsy be amin'ny le telefony efa vakivaky écran zay. Lany tady am'izay ateo hoe sao de mba misy telefôna zindramina sao de tsitsy. De le olona nampanantena hoe aza misalasala paster rehefa misy ilaina nohon'izay tena nisy ny ilaina tsisy namia indray le olona. Fa ny olona ka ohatran'izany mody miteny aminao izy hoe aza misala fa rehefa tena mitady ianao tsisy mamia, tsisy namia, tsisy namia, tsisy namia, tsisy namia. De faranao de rahalahy izy hery le misôfera dadiny teo hoe o rahalahy ty telefôny ty mba indramiko fa tena mila direct anao ty sary ty sady mba hijoroko am'izay moa zany mba ho hitan'ny olona satria mbola tsy nijoroko tamin'ny zareo tany zany. Mba ilaiko ty ozy tsy anahy fa andry rangahy etsiry lasa nakeo amin'ny rangahy azafady re tompoko mba ilaiko ny telefôna anao. Ty izy de namboary le telefôna de mena anahy rehefa mena anahy nalaiko sary am'izay le fanokanana. Samy mijoro efa adiny ray fa mangovotra mihitsy ny tanako satria tsisy hitazomana le telefôna. Na tao ny fanokanana dadako moa somary mbola lembesaka kely. Ianao tanory ianao zao tsy mijangajanga zare. Samy eo fa ohatra vizaka mihitsy fa lasa ny adiny ray dada alefa saikana le fanokanana fa vizaka ty tanany ty fara. Tapitra am'izay fanokanana. Naveriko teny amin'ny tompony am'izay le telefôna. Rehefa namenisa moa le tompony de ry de lasa ny sorako. Sotra anao raha aman-drenao fa ty le telefôna. Fa zao afindrako amin'ny anao iny sary aminao iny. De nalaiko le telefônako somary efa vakivaky fitaratra de nafindrako tao anatin'le izy. Kay nahita teo le rangahy nahita hoe rehefa niadiady mafy zany telefôna paster zany de zay mantsy anazy eny tompo fa izy ty tena mafimafy mihitsy ny asany izy ty fa sorana ny tompo namiany ty zay koa natao mba fahendrena fa ty hainy manolo an'ty za mihitsy tonga zay izy olona mbesaka amikoa ozy hainy manolo an'ty. De ozy izy le rangahy tekeny makalesany amin'ny brao kary amin'ny herinandro izy de ohatrany jirijiry ohatr'izay hoe inona any amin'ny brao maninona tsara ozy ozy zany makalesa ozy any amin'ny brao. De ay ve tsy azoko tsina le teneniny ka hoe inona any amin'ny brao moa satria tsy azoko hoe inona ny tonga azy fa izoko povain tato milany tato nandona hoe gikommange ozy izy zay voataitra ay many amin'ny brao anao ray aman-drenao amin'ny herinandro fa aza matondra many zay voataitra de ay ve anao io e. De rehefa avy eo de ozy amin'ny herinandro de za moa fa zatra mifona fa tamin'ny maly nampianarana zany somary efa zatra n'le ampanantenan'olona zavatra nefa nandray tsy azoko efa mahay mampiony tena zany raha misy mande tsy hoe tsy manantena akory efa haiko le miona na azo iny na tsy azo sôra Jesosy ahoana tsara na azo iny sôra le manantena be nefa tsy azo tena makarary fo be iny de za efa mahay an'izany de efa teny nendrasako moa ny herinandro tsisy ny antso kay ty ray aman-dreny ty lasa tany dubay tonga ny herinandro teo reny tonga izy ny antso tonga avy anao ty amin'ny brao na ajaniko mihitsy ny raharaha tao atrano lasa misy ny azakazaka nakany amin'ny brao tany raha mba mandrosoa ohatrany tonga tao atrano moa de natolotony ohatran'izao boaritra ohatrany ty zay hoe le boaritra ngezangeza de teo izy ny somary nyresadresaka teo hoe ty moa zany ry paster tsy sahaza ny tolorana fa sahaza ny mpanoly zany atsaiko any tsy sahaza fa alefaso le izy sa ela satria mbola nyresaresaka tsy fa nitaly tilitily an'le boaritra eny mba olombelona koa ange paster fa tsy efa zatra ny lalao an'le telefôna anakely tary loatra ohatran'izany reny eny tompoko eny sahaza reny sahaza reny natolony am'izay azy eny tompoko de mbola nyresaresaka teo za efa tsy miditra amin'ny lohako tsy olo le resaka le boatrany de ohatra mavesatra izy zany tonga am'izay vitsy zay lasa no tany hatrany vao tonga tany mivavahako ny amoa zay foana ary mampianatra anareo rehefa azo ny zavatra de roay devoly aloha roako miala ny devoly satana ny dragona satria tany sinina tsy fantatra zay nanamboarana anazy miala ty Jesosy ataovy matezy ty de atao fitaovana mahomby eo am-pialantanana so raha ny sokafako am'izay ny sokafako raha izy le zanyko lahy hoe ary eny zany telefôna ny dadapasy zany tsy ka ny dadapasy manana telefôna ratsiratsy zany ay sy tehaka ho an'ny tompo kosa aloha narsika mariazy tao aorianan'iny de pastera maromaro be hoa zay ny tao maromaro karazana pastera tamin'ny fiangonana za makasary mariazy zay mba mariazy n'olona tena manakatao be zay de hoy izy le pastera sasany teo manao hoe ary teny efa raity zany te zay mihitsy nataon'le pastera anakiray teo ary teny efa le gamma fara mihitsy zany ampesapesain'ny pastera zany de zay hoe tray ataoko samihafa ny oziny tompo manopo sy ny tsy manopo kenao kosa ave manopo isanandro itovy am'le tsy manopo fa ty any tsy nitantaraiko taminareo am'izay fa toizako eto ny zavatra nisy tamin'ny fotoana teny ambotanerana iny de zao 5,000 ny taty aposy lasa ary le 5,000 lany tamin'ny vavaka tendrombohitra moa zay fa nitantaraiko fa ito mamidina anazy
lany le 5 taty aposy a de za zany netrehitra hoe raha riva vao hisakafo niala teo izy nareo nisy olona teo amin'ny stand zay nisitina ana paster José Alain anga avy iny paster reto a izy mantsy sitominy anaka ao amin'ny stand niditra teo amin'ny stand de mipetraha aloha fa ninona hoahy petraha izy aloha tsara namboariny le lasopy namboariny le lasopy be mihitsy zany eo ka tsy manamboly zay mihitsy nataoko tsisy vola teny tsisy an'izany rery paster fa tsy vola zany foana ilaina fa eto aloha kosa nareo zao mila vola mato mivarotra eto amin'ny na moa ety amin'ny anao a tsisy an'izany enao ve de mba hividy nataony inona nataonao iny de zay zay mety eo ka zay mety eo any tsaiko nefa nikakana teo mikrova zay mety eo natao lasopy be mihitsy vita le lasopy a nampiny asina nem eny asiva tsy maninny any an-tsena any jana tsena de izy le ray asio amin'ny elatra koa kia asina elatra koa sao de efa mahavoky loatra rereny any nefa ny anatiko any amin'nefa asio re tsy maninna na asina nem nohanina ka nohanina hatramin'le nem nohanina hatramin'le elatra koa voky tena voky ao asina jus paster zaho a tena efa voky na asiny jus ndray mbola nrarahany ny olona moa rehefa hitampitiavan'izay a tsy akera fa tonga de narahany sotrona ndray voky nizy sy ohatra re tompoko ampitondrainy ianao ny katlesy no entina saina eny zay misy ao de ampitondray eny mantsy anazy entina ndray ny ambony tsy vita an'izay vadika teo amin'ny ilany teo ndray koa zahay fa andeha ody nisy nisitina oa iny paster José Alain avy paster José Alain ty miditra ty aloha aninona hoa za amin'io zava ferinaina aniny petra aloha hoe inona atao za hoa efa ninona natao fa hafa nytao de hafa ndray ny ato izy izy zay mihitsy ny nataony a teneny loarany teo ndray loarany za zany tena ataovy ranoranony sisa hoa nga misy azany fa de tsy mila andrandrano eo paster fa de hoanina aloha zay misy hoanina aingana aloha mba hatavitavy fa ianao ty jereny abe anao sady za mihitsy ny ataony ana nohaniko za nefa voky be nohaniko tena nazezika fotsiny tsy te hanarianina nohanina atao tsy haiko na evidure atao rehetrarehetra tena nizihatra ankibo zihatra be tonga ndray re a te hidina aka moto mifanena tamin'ity paster ray mandreny Tonilora izy no mifanena tamiko zao mihitsy nataony ava izy ty José ty izy mantsy ana zaho ava nandeha sakafo tsy ny sakafo zay mihitsy nataony mbola tsy ny sakafo ka io zanga hoa tsy nisoratra anarina tamin'le iraka de tsy anisan'le misakafo tsisy an'izany rehefa tonga ty amitoby tsy maintsy mihinan-kanina rehefa iraka azo za avy eo avia ty izy mantsy le olona ameo hanina any an-dakozia any ito izy mantsy tany ianao manaraka an'ino izy izy mantsy ana ndray no oetin'le ranga tao an-dakozia loarany toko mbola vary be nytao andrem ndray tena ninana io paster nikarakara nytao da no hanina ka nazezika hatra ty atenda kely mihitsy ny hanina tamin'ny tantara ny ainako vao tamin'ny rotaona nge zany de ozy ny tompo mamangy ao hoe hitanao na foy tamin'ny asako ianao de ataoko voky hatrany atenda kely ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy itsiko mihitsy mifitenenana tsy miteny anareo hoe tsy mila vola ho paster José Alain tsy nilazan'izany tsy nampianatra zany tamin'ny radio tsisy olombelona tompo ka tsy mila vola zany fa ampy tsy ny volany prioritaire ny asa ataovy aloha ny asa raha misy omby ao tsy terenao ny rononony aloha fa fahanana vilona izy mba hamoaka ronono fa ny problème antsika mbola tsy mihena vilona akory le ondry de fa angana ronono angana mivoaka zany ange hoe azonareo hoe sady mba miresaka am'le namako ihany zany le mpitandrana siraka misy karazana mpitany tereny angana hoa da atidinareo mamoaka ronono nefa tsy miheny vilona mihitsy le ozy teritere eo ny ronono amoaka ronono fa rano mivoaka eo ny rano mivoaka eo mifarany zay anao vao tsy ronono tsony no hoany eo ny afarany ka marina nge zany rehefa terenao amoaka ronono iombinao nefa tsy mimenao hanina be de be ke anao zany le vahoaka an'Andriamanitra ao maina tsy mihinana vilona tenin'Andriamanitra mihitsy tereny nefa le vahoaka ame karama ame vola ho anazy tsy hoe terenao ny ondry ame ronono nefa izy ary tsy mihenao vilona fa antsara le rono ny omby ho voky vilona tsara maintso fa tsy adala io fa mamoaka ronono na 20 litre ary mihena anao daholo zany tsy adalan'ny ondry sosikevitra miako anareo mpitoro ny filazany tsara aza terena maina ny omby amoaka ronono ranony avoakany eo avao de hinana zay tsy tokony hoany eo nareo fa ny atao omeo aloha izy ho vilona atao inona hoe izy mena vily meo tenin'Andriamanitra matsiro avoky tsara tena ta zao tsara io fa rehefa re ondry rehefa lehibe mamoaka nono zao nolazaiko aminareo secret ty ny omby rehefa tena mibotsy ny nono io ka tsy terena mihitsy ny ronono ka tsy omeny marary ny afaran'io de maty dikan'izany zany ny ondry rehefa vokisana kefa mevoky ka tsy mizara ronono am'izay maty miaraka amin'iny fitahina sy arena azony iny izy dikan'izany zany fitiny famaly zany tineniko aminareo zany rehefa mba fahanany ianareo ka tena voky mba mameza ronono
azonareo ve zany mba tsy ahikely le olona mamianareo vilona isan'andro fa mame zany ronono zany pastera de iny am'izay vao raisiny pastera am'izay iny ay voky tsara ianao aizary zato ronono mba hosotrony aizary zato ronono hosotrony aizary zato ronono hosotrony de mba mihinana sisy azonareo ve zany te ilaza zany hoe tsy miprioritaire aloha ny ame tsy maintsy hoe ame ronono tsy le voly fa ilaina fa omeo izy aloha zay ilaina zany teolojia resana aminareo zany teolojia an'Andriamanitra mihitsy zany ameo izy hovoky mamy ronono azy izy le fanolorantena zany de hoe mitsapako tamin'ny fiainana za manokana fiainako fa tsy mety tsy hitovy ny andretrarehetra tena rehefa plus tena mandeha ampitiavana tsy mieritreritra hoe misy vola ve sa tsisy vola ve sa manahoana tena tonga eo am'le toerana fa Andriamanitra re mandeha tany ambatona zakatany andaingo tena avy nitory teny da fiona ny tanora tao andaingo nisy asa pifoazana nataony hoe 3 andro ray andro nando le olona nando na rary tonga de nando de tao farana nangovy voana zare tamin'izany nandeha tany de le pasteur anankiray zay tamin'ny moto teo niala ny devoly niala iny arivan'iny sorovavombela za pasteur efa narary roa taona sorana to fa sitrana zao zay pasteur anao zao fa sitrana zao iny ariviny fa nody ary rehefa aveo sady nameniny zareo sa voasary fo tapatapaky ny otrany gonikely zay tonga avany koa mbola kak gisa be anankiray aveo nany tena tsy zakako nandeha nody hoa ny fitahinana ka ny trano teo za mivozay Jesosy tena tsisy an'izany marina ny tena hoe aza mitondra kitapom-batsy farany olona mazoto manolo tena ho an'ny tompo tsy mody mainy zany io tena mitondra rembe vava mody io any an-trano ihany raha nandevoziny Egyptana nandritony taona maro ny zanak'Israely tsy nalefa maina fotsiny am'izao fa nyteneny alaivo daholo ny volamena-ndreo Egyptiany reo za mino fa reo vahiny manangonangony eto Madagasikara reo raha tena mifotsika anjaranareo reo bildinina be deabe sy tany be dabe reo fa tsy hijanona ho azy reo mandeha caméra sy radio zao teniko zao amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsy mandaingy zany fa tany Madagasikara amin'ny malagasy za fifoazana amin'ny anaran'i Jesosy sady mivavaka amin'i Jesosy mivavaka koa eto Madagasikara fa tsy amin'ny Frantsa zao dikan'izany tompo raha eto anapetraka ao eto anasombotra ao eto amin'ny tany misy ana de reo Egyptiany reo zanaky niasa mafy tena tsika io zao andevo mihitsy zafady fa tena zany andevo amin'ny fomba moderna miasa de tsy maintsy any amin'ny sinoa miasa de any amin'ny karana de ataon'ny olona karama kely faly le raha zay hoe za miasa atao am'ireto sady ataon'ny chauffeur ay faly mihitsy satria za tena atokisany be za ataony an'izao za koa manao mamafa ny trano za kotiza mantsy anazy hoe fanandevozana nge zany amin'ny karama ohatriny na 1,250,000 aminao ve hoa raha sady chauffeur ianao no mamana trano médecine zay ve ny tokony ho karamanao de faly ianao ve tanakavanana tsy fantatrao fa fanabadona ny anaran'izany oleo de anakarama olona telo izy de mody ataony tanakavanana be anao de anao antana fa nikarama omenanao zara raha misy akoriny nefa ianao mieritreritra sady ataoko riny zany ho any atao hoe fanandevozana zany fa samy jorovavombelona amin'izany daholo ny akamarony reny miasa amin'ny vahiny reny fa manangony reny fa zara raha mahatsangana ny ninona kory amin'izay karama mba azony raha misy tena miafy raha misy tena miafy sy miasa de ny malagasy ny tena miasa ao anatin'io fa ianao zara raha mahazo moto anankiray moto roa anatin'izany zao resako zao tsy resaka provocation ndao iady amin'ny vazasoa tsy izany fa tena ny atonga saina mihitsy ny kristianina hoe samy Andriamanitra ihany ny ivavahany ny Andriamanitra manana ny anazy izy tsika manana ny Andriamanitsika reo anankiroa reo fa ny Andriamanitra tsy lehibe noho ny Andriamanitsika fa maninontsika ny mahantra noho izy mazava aminao hoe za mifanazavako zany tsy rary nozy izy le almolongara ohatry zao ny fireneko tsy rary nozy izy le paster za koa tena mahita hoe Jesosy tsy rary naroatra ny tsara baiboly zany hoe hopindrana ianao fa tsy ho mpapindrana nefa ianao am'teny eo amin'ny déotononomie hoe ataoko mpapindrana ianao ambonino ny firenena hafa asondry metry fanahoana pourquoi ozy mivaza zay no mijanona am'izao misy fiainam-pampona mbola tsy mandeha ry fifoazana farina ozy izy le pitorotely le rahalara zay inona ny kilalao tena tian'ny kristianina indrindra zay inona ny kilalao tian'ny kristianina indrindra fanenjika zany inge kilalao tena tian'ny kristianina indrindra de mifanenjika ary tia mifanenjika tsika mifanenjika vao misy tavavoaka kely de manino fanenjika misy tavavoaka de mifanenjika zany inge ny kilalao tena tiatsika indrindra de za raha lahy mahita hoe raha mbola zany ny kilalao ny kristianina de tovy tsisy valaka foantsika amin'le fandiorano ataoko tamin'ny Facebook zay hoe fandiorano anankiroa na nandeha nitsangatsanga zay mandeha de nisy fandiorano anankiroa fanenjika izy anankiroa fanenjika niala teo zay tonga teo zay tamin'ny tsaiko tamin'ny firy teo tamin'ny 1,2 verina eo manomboka amin'ny telo andeha ody reo le fandiorano mbola eo zay reto zao tsy navita ninina fa lozana nina teo fotsiny fanenjika teo fotsiny ny kristianina fanenjika de ohatran'ireo fandiorano reo
raha etsy ny tanjona aliany tsy tongena izy fa eo izy mifanenjika eo izy mianakavy. Raha tianao ny tsy ho lasa lavitra dia mivarina manenjeh ny hafa. Fa amin'ny fiainana tsy ny hafa ny objectifanao enjehana fa ny objectifanao nenao manjininy. Tsy na anjarako tsy anjaranareo zany ary nenareo tsy ho aza mihitsy fa samy mamita ny anjarantsika. Aza lozana mifanenjika re. Maninona tsara hoe teneny eo akaikinao aza lozana mifanenjika reo ok zay manao ve za re olona fiainako zany tsy reare am'zany za tsy andeha hanenjika any ry tsy hanenjika an'ty tsy hanenjika amin'ny birao fo be na birao fo kely na hanenjika fo za anao fa zako Jesosy menao saina menao tanana menao maso zako anao amin'ny anaran'i Jesosy. Zany anisany nananganantsika amin'ny fikrimi zany tsy akisalasalana ny teniteninako an'izany eto. Anao zay ho an'ny firenenay kristianina mifanampy ifanohantsika Jesosy tena ho aseho amin'ny olona fa sady tsy mangalatra tsy voatery mangalatra tsy voatery manodikodim-bola vao manan-karena fa ampy ampanankarenantsika amin'ny fitahin'Andriamanitra. Zay manao ny marina amintsika amin'ny teny zao tsy mahantra zany zay tsy mbola nangalatra mihitsy ny tanana io na nanodikodim-bola an'izy fa reo zay to mbola nitahin'Andriamanitra mbola matavitavy kely zao ihany. Asitehaka ho an'i Jesosy resaka zany de zay ndresana amintsika zay tompoko nazahoako an'ity ray dimity zay nanompo any tsy tirery fa tsy tanisa hafa tsony sao de mirearendreo izy nareo fa saikina akamaroan'ny fananana zay mba azo farany teo zao tena Jesosy za Jesosy tena te hanompo anao andefa an'ireny horonantsary tena mba hitetena mba mivoatra pa ohatra an'izay Jesosy zay ny ilainao tampoka teo isy nandefa video projecteur sy tehaka misaotra ho an'zareo any ivelany amin'ny video projecteur amin'eny zany manaprofo rehefa Andriamanitra ny miasa sisy mahasakana. Tsy volanao zany paster ozy Jesosy fa le vola mioko anao ozy Jesosy andana tana mba hoeto moany makona fa za mamatsy anao. Milaza aminareo amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy tsamba ny Andriamanitsika. Manatsofina mieno de manamaso mahita. Mandehana fotsiny mahazo to manolo teny. Aza miandro hoe raha sitranina hoe tao de hanompo anao tsia andana manompo de eny ampandehanana ianao sitranina. Raha tahinao Jesosy tsy zany efa ntenenina foana zany aza miteny an'izany sao Jesosy na tahinao na tsy tahinao za hanompo anao foana zay le izy io na misy io na tsy misy io na misy botifotsy na tsisy botifotsy zika tsy maintsy mandeha foana zany kely izy fa tsy rehefa tsy mena zao de tsy mandeha zany io zay mety tsy itovizan'ny mentalité antsika ndraindray tsy hoe tsy ilaina le vola fa tsy mivola tompoko ny hery manosika na za amin'ny radio io ara tompoko raha zay resaka vola tsy zany io fa nandanina ny rondo de Jesosy ameko anao manana fanirina zao io anangana studio kely ao an-trano mihitsy asina wifi ao ainy raha matoiny sotra to metehaka anao an'ity vehivavy mahety sordy ao anatin'izany de hoe eto Jesosy nanaovana video zarana tenin'Andriamanitra omena ho an'ny mpino eto mamaly itory zany samy fila zany tsara etaeta ho an'izy daholo zany ho an'izy zany ho an'i Jesosy zany manana zany iza mba vonina hiaraka amiko amin'izany fitoriny zany hoe atsakany an-tanany zay paster Jesosy ary hitanao reo tsy vola tsy arena maninona tsara hoe tsy fitiavam-bola averena atsangano ny tanana tsy amin'ny fitiavam-bola tsy amin'ny fitiavana rena maloto tsy amin'ny fireharehana tsy amin'ny fizahozahoana fa amin'ny fitiavana agape zany raha tianareo androso Madagasikara olona tena saman'olo tena ny ilaina tena manompo hoe za Jesosy tsy ny hafa nijereko ao ho anareo tanora aza mijery olonareo fa nandray mahita hoe izy ara ohatra zao mitarika anay nefa izy mampisan tsy ny Andriamanitra Jesosy mpanjinina rehefa Jesosy mamitaka anareo aza mialo zany mihitsy za raha mbola Jesosy na mbola Jesosy foana ny antso asy mifidy niza lavo niza manenjika zay tsy nareo nge ho an'ny mifidy raha nareo de mijanona fa ny Jesosy no mifidy rehefa Jesosy mimpanjininao tsy rendrika zany ianao fa raha olona foana raha za koa mety hojerenao mety tsaiko mety ahitanao ny zanako ary nahitana azafady nahitana nandrezatra raha ny zanako gaga be hoay papa aiza koa misy pastera mandrezatra tena zavanisika e zany teneko anareo zany raha voka azafady fotrany hoe makambe zany teo fa nareo taitra be le zany hoay papa mamoaka rivotra mivava ozy izy zay mihitsy molna tao famaninina fa nga tsy mahazo mandrezatra ay feky kay zany rehefa paster ny olona nahiraka de veriny olona ohatrany anjely ohatrany hoe veriny tena de tsy tokony ahitana marina ihany ny anazy de zany tenenako le paster namandreny rehefa mba mivoaka rahalahy
efa misy toana reo mivoaka le poritra iny aza de eny masom-bahoaka hoe mibisy de eo aloha de eo no mivoaka le pastera de gaga be le dina ary ty ataony dadapasetsylo ty fa na zay ra de matafitoana olona zany gaga be le raha lazay maka anaty alabe ony rehefa mivoaka sady le fasiany mifanatra atsika fanlora tena ina hoe le ilaina amin'ny fitiavana agape manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany raha lany tsy mitakitambiny izy tsy voatery mena vola tsy voatery karamaina fitiavana agape ny tiavanao mivadinao de hitanao fa tsy reraka zany ianao ny tiavanao ny amin'ny fiangonanao tsy ho reraka zany ianao hoe manolotra ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra toizanao indray raha hoe inona koa ny hitanao tao amin'ny alimolonga ohatrany hoe manjavonjavona kely ty tamin'ny androany ty fa tamin'ny herony tsy fantatra fa ny zavatra hitako tao de ny ao am-piangonana ny fomba fiakanjony zareo tena saro-piaro mihitsy izy ny amin'ny fiandrianan'ny fahamasinan'Andriamanitra de tokana ny lasy ny vavy tsy haiko na zay ohatra zay le tamin'ny herony fa zay ny hitako teo de le voalaza le pastera hoe tena nandray an Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy sy mpanjakany ny olona rehetra. Io aloha ay zay ny anjaranao ve zay jauna voalohany jerevy tsara zay teniny zay io le tsindrina tsara efa nazavaina teto fa mamerintsika ny anaran'i Jesosy toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo vakio mafy tsara hoe eo amin'ny anaran'i Jesosy filazany tsara jauna toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo sotra ny ena metsika tehaka aloha ny eny fa vita ny anjarany sora tompoko miara mamaky atsika filazany tsara araky ny jauna toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo isa roa telo alo miaraka tsara isa roa telo fa izay rehetra atreo ihany aloha nanazavan'izay tamin'ny heriny fa tsy mibola mivoaka Facebook mantsisy le resaka eto de fa nitensika eto tsy izy malala an' Jesosy tsy izy mafanandray de fa nanazavan'izany teto androantsika tena hianatra andray an' Jesosy tsy le mamantatra tena mandray mihitsy raisaoponao Jesosy sokafanao valivavaka tsika rehefa aveo de sokafo mifonao za Jesosy tena mandray anao tena mandondony ambaravarana fo de sokafako mifoko Jesosy eno tsara le fanazavako mandrosoa mihitsy ao anatin'ny foko ianao de manjaka anatin'ny fiainako anao Jesosy raha mba nahatorotoro mifonao na enao le toroteny fo teo hoe niaretan'i Jesosy ny kapoka rehetra nahazo azy fa milaza aminao aza fa raha resaka fitiavana raisy reny zany fotsiny morana fo izany raha resaka eros fitiavana ranofo de tsy vitan'i Jesosy mifamonjeny satria ratsy eneny fahitany tsika ane ry havana tena naneo endrika ratsy inona amin'ny zavatra any lazaiko moa ny kapohanareo ao Jesosy tsisy fa de mitsangana joro vavim-belona tsy mariny zao fotsiny io lehilahy io nilaza fa oravana ao ny tempoly de afaka telo andro oriny miara amitsikanikany rehetrarehetra ravanao hoe ny tempoly izy koa milaza fa zanak'Andriamanitra zao de amironana tsanga tsy amanorana eo Jesosy fa nilaza taminao fa tamin'ny fotoanandro iny satana tena nandihy fahatratra mihitsy tena nanao zay fara heriny matelandro any tena nampiasa andreo na iny miaramila ny kapoka iny ary tena heriny de voly mihitsy ny tao anatiny tena zay maximum tena hoe zany tena hoe farak' zay hainy fa neretan'i Jesosy le fitiavana ao anaty agape manontany foana ianareo hoe pasteur ahoana ho any avy tany hoe mitory ianao maraina misy taona zao tamin'ny larobina noka tamin'ny 6 sasany ka hatramin'ny 4 io tsy zavatra saroka io fa rehefa tena misy fitiavana ao anatin'ny fonao ao tena te hiteny foana ianao ao an' Jesosy te hitoro zany foana totrany hoe te sarotrinao foana mahita okazio hitenenana fa raha zavatra ray ho any tiana sarotry foana ho tenenina amin'ny momba azy marina sady tsy marina aloha zany misy taona ary tsy anontanina anao de eo mitantara hoe le olo tiako any ane ka manana tomobile le olo tiako any ane ka manana motona de tsy anontanina zao izy de tantarainy foana le olo tiana satria arakaraky ny abeany ao po no hitenena ny vava tsy mandreraka zao ataoko zao ka fa tena misy herin'Andriamanitra mihitsy miasa ao anaty tena rehefa tianao ny zavatra ray ifretanao mihitsy za zany tena nalahelo hoe Jesosy nahoana ho tamin'ny nanompo devoly foritra miakatra eny Ambatondradama makarano amin'ny bidon 5 litre miakatra eny amin'iny makarano tonga amin'izany amin'ny 4 latsaka sasany eo zay na amin'ny 3 sasany mandro amin'ny rano mangatsika tamin'izay nanao ara-marsio tonga de mandro amin'ny rano miditra indray mandeha de mivoaka zay moa le fomba ao maka indray miditra fandrony misy ao mantsy miditra impito de miditra indroambe folo
misy an'izany mantsy eo arakaraka le gra tediavina de misy midimy mangatsika be voaka ndray miditra ndraiky amy raha mangatsika be mihitsy ko nahoana ho any aritra an'izany a Jesosy ko nahoana ny anompo anao tsy mba hiaritra ho anao koa fa satria ve tsy tiako lavitra anao no ny sampy tsia langany devoly zany de raha tena tsapa anao fa tena tianao Andriamanitra tsy andevo anao akory raha manompo anazy maninona hoe anao tsy andevo tsy hoe za foana ve zay le tenen'ny pasteur tsy andavana tamin'ny atoandro teo tsika misy miamiany za foana ve mampirina dabilio am-piangonana fa maninona mora ianao foana tsy zaranao ry mba ianao rery mampirinao de mba anao rery mivalipity izay zaraina hoany za rô vao za rery manao anazy zay faly a Jesosy androany fa te mba anarery zany aloha ny fitahina androaniko za rery manao azy eto azonao tsy hoe titena akory raha manao zany fa rombahana koa ny lanitra fetsifetsy masina te lazy zany hoe zavatra tsy atao mampareraka ny manompo an'Andriamanitra ahoana tsara zavatra tsy atao mandreraka tsy atao manandevo tsy andevo a Jesosy satria olona afaka mitory fa noho ny amin'ny fitiavako anao itory ny filazany tsara anao mamy anere olona za mitory tenin'Andriamanitra zany taloha raha miteny ratsy isan'andro maraina parivon'ny andro ko nahoana tsy teny mamy zay le fanolora-teny ka mila mandray an' Jesosy tahaka ny tao almolonga izany ho voninahitr'Andriamanitra ray de zay no mahatonga antsika hoe militsika mahalala tsara zay fiasan'Andriamanitra izay tao ara toizantsika am'izay ny almolonga fa metapitra ny fotoanantsika mantsy de anao asika rehefa avy eo an'izay mitondra rano zavatra tsikatra koa tao amin'ny almolonga de manao fifadikanina matetika ry zareo zay sa tsy zay ny tao matetika satria ny nofo manohatra ny fanahy ina moa ny antony fifadikanina tsy famonotena ny fifadikanina fa nofo manohatra ny fanahy de rehefa le nofo nomenao zay ilaina de lasa miariary am'izay le asan'ny nofo de tsy omenao zay ilainy le nofo mba hisandratany le fanahy koa satria le Andriamanitra fanahy tsy hita maso araka le jona tsy taza maso tsy azo tsapaitanana ilana finoana le miasa zany samy fanahy no miasa de le fanahy zany no ilaina rehefa iresaka amin'Andriamanitra noho izany tsy omeko anjara sakafo aloha le nofoko tsy miray amin'ny vadiko tsy omeko satria zay mahafinaritra azy tsy mihinan-kanina tsy zay mahafinaritra le nofo teneny koa fa tsy le azo eo le vadiko fa zay mahafinaritra le nofo tsy omeko azy tsy omeko zay zavatra mety ilaina fa omeko tenin'Andriamanitra ny tenako de lasa mengeza le fanahy satria ny sakafon'ny fanahy de tenin'Andriamanitra sakafon'ny nofo de ny vary sy laoka ary matory zay ny anazy de tsy omenao le ilaina zay mahatonga le alim-bavaka tsy omenao le torimaso izy tsy omenao le sakafo fa omeo tenin'Andriamanitra ny tsara indrindra zany rehefa mifadianina de any am-piangonana na any an-tendrombohitra mba mihinana tenin'Andriamanitra mihitsy ianao aloha mazava aminareo ve zany hoe tsy hoe mampijaly tena fotsiny fa menao tenin'Andriamanitra am'izay le fanao anatinao mahazo hery ny sakafony Jesosy de ny tenin'Andriamanitra mamono ahy ianareo satria tsy mitombo ao anatinareo ny teniko zany hoe maty Jesosy rehefa tsy mihinana tenin'Andriamanitra tsika raha te hamono an' Jesosy zany de tsy mamaky baiboly misy de maty ho azy izy ao anaty ao be de be mantsy ny Andriamanitra fisehon'Andriamanitra ao anatin'ny olona fiseho amin'ny fatsiho Andriamanitra misy hoe Jesosy matory Jesosy mifo Jesosy rendremana Jesosy maty ao anatin'ny olona zany ny fisehony ao anatintsika ao ny maty ny Jesosy ao anatin'ny olona tena mpijangajanga-pamon'olona maty nombohany tamin'ny hazo fijaliana tsy manana an' Jesosy izy fa nombohany Jesosy ny atao hoe matory Jesosy de hoe miaraka aminao tsambokely eo ihany Jesosy fa navelanao naninona izy natory be asa loatra ianao fifoazana ianao fa be raharaha loatra ianao de adinonao ny mivavaka be riana ohatry ny Marta loatra ianao adinonao fa raha ny Jesosy tsy niresahanao de matory izy manandramankenareo samy ao an-trano hoe de aza misy miresaka mihitsy de anaza sina tele mandeha fa samy mifampivizivizina fotsiny ao an-trano de ao fotsiny eo fotsiny manandramany eo fotsiny kelikely eo fotsiny am'izay de manao ohatran'izao hoe fa maninona ary mahatonga le olona te atory satria maninona ataovy mafy satria maninona tsy miresaka rehefa tsy resahanao Jesosy de matory izy fa mifanohatra am'izay koa manandrama ndraiky ianareo hoe misy olona miresaka aminareo adandray doroa de ianao tsy ampiteneny mihitsy izy foana no miteny eo hitanao ke za tanena ke de za kenana de nanajy za de zao de zao ianao mipiaraka mijery za de zao de zao de zao de zao de zao de zao de restory am'izay ianao de misy tseninao tsony am'izay de taisaka indry teo fa tsy misy tseniko teo anelanelany satria maninona be resaka loatra ianao raha misy olona koa zany tia mivavaka be izy fa tsy tia mamaky baiboly dikan'izany izy zany tia miresaka amin'Andriamanitra fa tsy tia ny Andriamanitra iresaka aminy
Andriamanitra miresaka aminao no mamaky baiboly, dia ianao miresaka amin'Andriamanitra ny atao hoe mivavaka. Dia tokony mitovy izy anankiroa, mitovy ny lery ivavahana miresaka, mitovy ny lery amakina baiboly. Tokony sady mazoto mamaky baiboly zany, mazoto mivavaka. Dia amenao le tenin'Andriamanitra le fanahy iny. Ka rehefa voky tenin'Andriamanitra ny fanahinao dia manomboka misandratra, dia lasa olo mifanahy amin'izay ianao. Ianao le mahita ny zavatra tsy hitan'ny olona, mareny zavatra tsy ren'ny olona satria efa tontolon'ny ara-panahy ianao. Dia izay tompoko a no natonga amin'ny pasteur Riscanao narary le Ramatotary, dia niteny ny fanahy masina hoe andany ianao fa marary le olona ao. Dia izao tsara le teny tamin'iny Almolonga iny hoe rehefa nandany ny volany tany amin'ny mpanao fanafody le Ramatoa, zay le terme atao anatiny tao. Na hainao an'izay ve nareo sa tsy nahainao an'izay? Misy an'izay hainao tsara vereno iny. Ay zany ny olona rehefa tena lavitra an'Andriamanitra dia mandany ny arenany rehetra alohany amin'izay fatany, mety fanompotsy sampy, mety manangana ody rehetrarehetra. Fa raha avy amin'izay Andriamanitra tetena hitanao, za pasteur te anio amin'ny voninahitro, ndany ianao makary. Zay natao hoe révélation. Ny olona kay rehefa tena tia mifandray amin'Andriamanitra, mifady anina, dia hitenenan'Andriamanitra amin'izay izy hoe zao ry ny vadinao, ry ny asa ataonao, ry ny zavatra ataonao. Tsisy miafina aminao ny zavatra rehetra rehefa mazoto mivavaka ianao. Vahaolana miainanareo zany a, aza variana miady-tsaina izay tokony ho atao, fandana mivavaka sy mifady anina, fa Jesosy mihitsy no hanoro anareo ny asa tokony ataonareo. Ohatran'le nataony tamin'ny pasteur Riscanao hoe andana metra ho tanana amin'izay io. Hitanao olona tsy fantany akory iny, fa Jesosy miteny hoe misy marary any, lasa izy nakany. Ny tsy ampy amin'ny olona, tsy ampy amin'ny kristianina, tsy misy révélation an'Andriamanitra mihitsy ao amin'ny tsisy Andriamanitra miteny aminy. Any ka leveriny Andriamanitra ny teny an'izany, nefa izy ny te hiteny an'izany. Dikan'izany tsy izay le izy. Be da be nareo mba te hitenenan'Andriamanitra. Tsangany an-tana zay mba te hitenenan'Andriamanitra, ataovy ambony mihitsy, tsy za fa Jesosy. Kipy aloha tsika hivavaka. Jesosy a, zay mba te hitenenanao a, tahaka ny pasteur Riscanao teo Jesosy. Anambaranao ny zava-miafina rehetrarehetra ho voninahitr'Andriamanitra ray. Mba hiteneno zay Jesosy a, ambarao aminay ny sitraponao. Sora Jesosy, amen. Tanao a, nanao fanoharany Jesosy. Ny vo dia nafafy teny amin'ny tany Mboloboka, ateny tany tena tany Karakaina. Ny vo nafafy teny amin'ny Tsilo. Ny vo nafafy teny amin'izao, fa ny olona mivanaka fotsiny. Maninona hony? Taiza hony? Dia naninona hony? Dia maninona leo anaty Tsilo? Tsisy fantatry ny olona. Sotominy Jesosy mpianatra, avianareo aty, mialany tao amin'ny olona rehetrarehetra. Zao a, raha amin'ireny olona ireny a, dia fanoharana nataoko aminy. Fa ho anareo, satria mpianatra ianareo, dia ambarako aminareo ny zava-miafina. Secret zany. Raha ho an'ny olona mpanaranara jendrana an Jesosy, zany na ho tsy malala ninina momba an Jesosy izy. Mieno ihany ianao fa tsisy azonao zay lazainy. Mazava aminareo fa zany tenenin'ny soratra masiny zany. Manaraka ihany ianao am-piangonana, fa tsisy révélation, tsisy fanasitranana, tsisy ninina. Dia iny ianao le manao hoe zay raha nga ohatry ny efa mivavaka atao amin'ny FVM fafiry taona fa ohatrany tsisy ninina niova amin'ny fiainanao. Mandaingy zany. Ny antony satria ianao a, ohatran'le vahoaka ambany jery hoe zany hono Jesosy, aiza hono zany Jesosy zany iny e, ay ve iny misy volombava iny izy e, ay ve izy ohatran'izao e, ay ve ohatry zany. Le te hijerijery fotsiny. Fa ny olona hitenenan'i Jesosy dia le mpianany mpanaradia azy. Ny atao hoe mpanaradian'i Jesosy dia hoe tsy miala eo aminy na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Zany no tena atao hoe mpianatry ny tompo zany. Ka raha teo mpianatry ny tompo ianao dia mila manana faharetana, miareta amin'ny fivavahana, mahareta amin'ny fahoriana. Ny olona miaritra miresaka amin'ny isan'andro eo natao hoe mpianana, dia olona miaritra koa na tonga amin'ny fahoriana miaraka amin'ny Jesosy eo. Tsy olona mitsoaka malaky, tsy mba mpanompo ny tompo zany hoe tojo tsy fisina dia mitrosany amin'ny banky zany. Tsy mpanompo ny tompo ianao raha manao an'izany. Tsy nampianatra antsika hitrosa amin'ny baiboly, tsy ho pindrana fa mpampindrana. Raha teo mpianatry ny tompo ianareo, ajanony manomboka eto ny fitrosana, fa tsy marina ara-baiboly zany. Miaritra ozy ianao hoe mora aminao zany pasteur, tsy tanisa ntsony hafa leonareo. Efa mba tena niaritra izahay, tana tsy fisiny, tamin'ny 5 taona tamin'ny andro niteteza mity ireny, tondraka ny rano teo Sabotsy. Potika daholo ny fanananay, tsisy tao an-trano tsisy. Fa nanrafozanay natao ambony tsy nakanay na vary ray kapokary. Teny tamin'ny vadiko hoe zao ny alalako koa fa misy Andriamanitra. Eto koa nahitako fa tsy mbola nanary a Jesosy, fa tsy nanary any tompo. Tena tsitany reto tanako reto hatramin'izay nampiandry a, tsy mbola nitrosy reto na ariary ary. Jesosy vavolombelona zany, ireo tanan'ireo.
ary mandrapikipy io tanana io de tsy hopotrosa fa ho mpamme io tanana kely hitanareo io zany io tanana io manana mihitsy ianareo ampo am Jesosy hoe Jesosy ianao tsy niantso anao mba hitrosy manjary faly ery ny olona mivavaka amin'ireny ala faly ery mpanompo sambotra satria any ianareo no misambotra de iteny izy anao hoe fa aiza ny Andriamanitra ala no ty aminay ala no mitrosy de any ianao ka ho koloniany foana isanandro andevony foana raha tianao no ho andevony adversaire anao de any ianao no mitrosy fa aseho aminy fa velona ny Andriamanitra ao fikira mafy rehefa tojoady manaova akanjo masina vava amin'ny fanahy dana makeny atendrombohitra aza mba miora miabandoniny zany dana ikaro atendrombohitra Jesosy io ny adinay hitanao hatrany atendrombohitra no mazafady mipalaka ny devolo eo anatin'ny tranonay tena nahanty tsisy tsony ny fanaka tao aminay moa tam'izany ny seza reny le canapé reny le seza kodoro tena de tratra ny rano maimbo lasa maimbo na mainina ihany tena tsofoka maimbo ohatrany vao mitsofoka ohatrany farandorana le canapé vida tsisy ninina tao ohatrany niakarako atendrombohitra mihitsy miaraka amin'ny baiboly Jesosy fantatro fa tsy niantso ampahantrainy ianao za mihitsy nataoko atendrombohitra ambotry lateny fantatro fa tsy niantso ampahantrainy ianao Jesosy ho any amin'iza moa sao ve nitrosany amin'ny olona tsy teny hoe zany alany mandeha isanandro mandeha mivavaka amin'ny manao pastery za nitrosa ty aminay za Jesosy tsy teo latsa an'izao tontolo zao manana anao tena za mihitsy mba ampo kely fa eo amin'ny vody azo ao manao ko de tety miantso an'Andriamanitra Jesosy raha mbola mieno ihany ianao mamindrapo amiko Jesosy ina kay ny fahotana vitako taminao hoe mba valio Jesosy zange mananjanaka Jesosy hitanao izy telo ny zanako tamin'izany reo Jesosy tsy malala tsy misy raha za reny faizinao tenenao amiko sady miandranandra na eo teneny Jesosy inona ny olako aminao hoe fa marary Jesosy zanako Jesosy tsy malala tsy misy anisan'ny nampalahelo andray Krismasy zay nahazo bisikileta ny zanako le valako ny zanako tsisy nahazo kileta papa andraso aloha fa avidana papa kileta mem papa kileta za amin'io mararirary mihitsy mifoko de laza taoko antran'le valana bisikileta amin'ny efa misy folo de zanako tsy nanana de tsy hoentina any le zaza satria vao makany de mitomany kileta foana andao fa mividana papa tsisy ohatrany tongiko tamin'ny Jesosy kosa Jesosy ianao kosa ho any teny ataoko samihafa manompo sy ny manompo za ngeo raha tsy menao tsy maninona fa ny zaza ngeo tsy mahalala an'izany Jesosy tsy mahalala an'izany reo na ny raha masony zanako kely eo raha hitanao zany Jesosy mba mifona ry mamindrafo amiko Jesosy mba sokafo ny lanitra ao ina ny fahotako de tam'izany no nanambarany tompo rehefa nakateny hoe ianona niteraka ny any de fantatra rehefa nantandray aman-dreny fa ozina ny dikan'izany misy oziny de teo indray nanoizako hoe tapahana oziny tsy mipaky zay sy ny fahantrana sy ny tsy mihoatra tapaho raha zay oziny zany tapatapahana ny ozina tapatapahana ny ozina voninahitra ho antompo tonga amin'ny farany taonanina nahazo vola nahazona bisikileta izy anankitelo de mba nilalao bisikileta izy tao aorinan'izay vola tsy takatra ny saina misy mandefa bonane tamiko zany eneo 2 millions de francs raha mahamiantso azafady tompoko mba ty volanao ty hoe tsy diso adresy or paster raisy rehefa ianao koa ty de mampime alefa ao anao de izy Andriamanitra ary ianao ty nitady tsy ino rehefa tena manokatra lanitra fa io Andriamanitra io tena tsy mampinto koka rehefa tena manokatra lanitra fa tena sokafany ianao midanadany io de arotsanao anao nanomboka teo tompoko no anamafisako aminareo Facebook fa nanaovanay apafolo-kareny za tsy miadevitra aminareo mihitsy amin'ny resaka apafolo-kareny zahay de manao apafolo-karena na de mpitandrina ary manao amin'ny valopy rehefa lady efa manomana zao tanareo azafady fa tsy te laza hoe iry ty zao fa misy ty vao nandray karama io de ty atao anatin'ny ty ny apafolo-karena de arotsako any aminay ty ny apafolo fa tsy hoe rehefa paster de tsy manao an'izany fa za tsy mitena anareo hoe manaova na tsy manaova fa tena hitako ny tahin'Andriamanitra anay ny nanoanana ny asan'i Jesosy fa itsika rehetra raha ny tokony ho izy tokony anoana satria ny apafolo-karena no ahafahana manodina ny asan'Andriamanitra manetsika fa ny afaratsika lasa ivatra be amin'ny taoniny tsika de anao tombolasy tombovavy sy rehetrarehetra satria tsy manao tsika tsy mahafoy mila maninona hoe tsika mila mahafoy mila maninona rehefa ny tenanao ngeny natolotra ao an'ny tompo de lasa ny Jesosy hatramin'ny fanananao ray manontolo hoe azonao ve zany dikan'izany rahalahy tsy marina raha toka lasa pitrosy ianao de ao anatiny miareta tena niaritra an'izany tsika niaritra farany teo raha tam'le tondra-drano sabotsy tena mba nianta tamin'ny tompo hoe Jesosy efa mba nisoloanao tsara tare ihany reto fanankireto de andeha olo manao fanindromy fanitelo ndray ve zay Jesosy satria zay man tsy marina tambary tam'le farany teo hoe tondraka teny sabotsy na gaga koa zany
tovitovy niveau ihany a zay le avy eny apita sy le zay avy aty apita misy anay fa vazafato fa mety sao de misy meny de sao malahelo fa nahagaga tondraka le ilany rehetrarehetra tamy fa taty aminay re tsy tondraka re olona de sorana an Jesosy tena mbany talà hoe tsy hoe ny vavabavaka zahay fa tena mba nangataka Jesosy eo mba homenatra ihany re Jesosy raha tianao fangatana reo ny pastera fa tondraka taondray hony reny ny sezany a mezany olona ndray ianao hoe fangaro reto de fangataka lava azonareo fa raha mety ianao Jesosy a mba arovy aloha tsy milaza akory zany raha tondra-drano de hoe Andriamanitra tsy mitaha tsy miteny anareo an'izany a fa mety avela amin'nysio mihitsy hoe reto ndray raha vaiko aloha fa hosoloko mety tsy fantatro mety ho ataony palisandra ve sa inona na mozy amantsy azy hoe raha lomanao ndray reto azo reto a de isolo palisandra io a zany efa ny andrasandrasako mihitsy raha lomaneo namantsy za mihitsy mentalitéko miaraka am Jesosy hoe matoy ianao zay manatranga zavatra ray de anao mihoatra lavitra ianao zay azonareo ve zany Jesosy zany tsy manao kitoto zany manina hoe izy raha vao misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao a zao foana tenenina hoe tsy manao kitoto zany ianao Jesosy a inona ndray ny tianao atongavana raha mba simba le moto kely de teny ianao zay an'olo an'le resaka bolidoro ndray ngamby izy sa mety hoe amian'le motocross be any izy matoty izy raha tena nanao ny asa ny teneniko fa tsy hoe nanao krilalila tany de anateny solon Jesosy ina le moto faiziny ianao dikan'izay hoe alako aminao ty fa raha fa tena manompo anao de misy antony avokoa ny zavatra rehetra de inona koa le fifadikanina de natao tany Molonga indroa na intelo isan-kerinandro de inona koa ny tenenana koa inona koa ny zavatra nataony Molonga alimbavaka ny alimbavaka andray tompoko azafady le vavaka tendrombohatra sady alako ihany ny kirariko ny vavaka tendrombohatra de travail en hauteur miakatra ambony ianao fa ilaina ny resaka hauteur amin'ny resaka fanompona rehefa mametra tanana tsy misy mbola nametra tanana tany amin'ny tongotra zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny tongotra ho any fa aizanao metra tanana kendrena ny faritra avo ilaina zany ny resaka hauteur amin'ny resaka asa ihany koa raha ny lohanao nametrahana de tratratra any ambany io de zay ny vavaka tendrombohatra akoatrin'le fitolomana mba hiovatra amin'ny fiainana de miakatra ambony koa amin'izay ny tanana anay ambany ety ambony amin'izay ny mamely an'le tanàna amin'ny anaran'i Jesosy iny ny afon'i Jehovah levinao ao anatin'ny trano ao misy bomba an'Andriamanitra boa tonga de eo amin'io tanànanao io ny fiakarana tendrombohatra rahalahy de fiatakena amin'izay nireo sampy sy doany be da be reo ho an'zay anao hiataky ny tanànany hoe misy mpamosavy ao aminay ohatra zany hoe ato ny tranonao de ao ambony ao misy mpamosavy de tsy de tsara loatra raha ato foana ianao ny amely azy mety fa tsy hoe tsy mety averiko mety fa tsy hoe tsy mety le ao an-trano fa manana fotoana miakara tendrombohatra karaha ty vivo ty le tranonao na ty kristalina de atianao mamely azy hoe amin'ny anaran'i Jesosy le mpamosavy ao amin'ny tanàna mipetraka ambony anao levina amin'ny anaran'i Jesosy iny ny afon'i Jehovah may tonga de misy afo mihitsy aminay boa amin'io mpamosavy io may niodiny io zay azonareo ve zany miraingirangy orinan'izay de hitanao ny doany matona apetraka ambony toerana de mba ahafahany manarona atsika mianakavy zay le tendrombohatra 12 amin'izay voafe Tananarivo sy rehetrarehetra zany latsaka ambany tonga zany de voafe eo matoa ny odigasy apetraka eny amin'ny tolanam-baravarana amin'izay isaky ny miditra sy mivoaka de ny lohanao no mitatao anazy tomelona zay ny sainao mahatonga an'izany matoa rembivatry reny mametraka an'le sarin'le rangaha misy volombava be eo dikany misy teniteny hafahafa zay eo vao miditra eo anao de tomelona n'iny ny sainao zany reny domination ny anarany zany tompoko fomba ny satany zany domineny ianao amin'izay anao domine foana lasa pindrany ianao fa tsy hompampindrany zany fa lazaiko aminao misy fijolona vavombelona mbola ho alefako aminareo fa misy ny asa amin'ireny fivavahany reny reny manao ramadan reny fa tena nilaza mihitsy hoe zay ny vavaka ataonay de hoe meo firenena bado sady azo abadona izahay de mana bado misy tompoko io fivavahana anankiray io mahatonga antsika tena bado amin'ny asa fanompona bado zay le teneniko anao foana hoe vao mahita an'ireny de ahoana patron fa tsy mbola nisy nahita gasy zany ka hoe karaha nahita gasy ka hoe karaha nateny ahoana ry patron gasy tsisy an'izany fa ianao isaka mahita azy de inonanao izy zay patron izy efa domination dikan'izany de laza izy fa izy manana ny Andriamanina ianao manana ny azy samy mahavarina indrindra eto ambonin'ny tany raha misy manome volana ianareo ka tsapaiko tsy de maninona ihany fa mahagaga fa mivola amin'ny banky no tena eniny tanako mirehatra indrindra atreto tsy azoko inona mahatonga an'izany raha misy taona zao hoe manao sezany papanay fa zareo miasa amin'ny banky anankiray zay de vao mandray tena mamay mihitsy io tanako io de fantatro zany hoe Jesosy
raha azoko zany reto vola rehetrarehetra eto Madagasikara reto a efa nisy nitsongoloka tany mivavaka reo dikan'izany zany tonga any aminao io fa tsy tamanany aminao a ary mandalo fotsiny eo aminao io na retiny io tonga eo na manana olana foana ianao mariny zany teneko aminao zany azo amarininy zany fa mandalo eo aminao reo voly reo a fa tsy avitanao nininona kory reo tsy fifaliana ho an'ny taranaky Agara mihitsy a ny ahitan'ny taranaky Isaka anakareny zany taranaky Agara ny aviany zany a Ismaelita ny alavitany daholo ny rehetrarehetra any amin'ny musulman tsy fifaliana ho azy mihitsy nahita kristianina tafavoaka zany amin'ny fiainana dikan'izany de mpifahavalo hatrany reo taranaka pirafy reo dikan'izany ianao zany fa rafy lanlesanao ao dikan'izany manjaka eto Madagasikara zany de ny rafin'ny kristianina zay mahatonga antsika tsy tafavoaka satria tsika raha variana amin'ny fanenjika eto Madagasikara tokony irahina fiangonana rehetra kristianina tokony isy fotoana ivondrona zay mitovy firehana de miara mandidy mihitsy ny asana de volona albadira indra aorianany zao Ramadan zao laza aminao fa de voazona foana anatina fahantrany ianao ary efa laza taminao foana fa tsy anana tany ianao na rainjea aorianao raha mbola zao ny fomba fivavahanao fa andao tsy kijoro ny fivavahana tomboky tsy natao anasitranana fotsiny ihany ny vatanao fa tena anasitranana firenena zany ny tanjon'Andriamanitra araky ny teny hoe tahaka ny anambinana ny fanahinao no anambinana ny tenanao iray manontolo zany inge io e baka plus 10 eto aminao tsy hita hoe inona ny ampanaovina anazy tsy maintsy miasa any amin'ny société fa andaotsika tena hiasa ho an'i Jesosy ka ahoana vonina sa tsy vonina ny fifoazana amin'izany e mila fitiavana agape zany lasa indray tsika ny alim-bavaka zay zany le travailnao terale mivavaka atendrimbohatra natao amin'ny tena ny doany rehetrarehetra amin'ny tena ny asany devoly le olona ao amboninao le mety manompo sampy eny ny tena amin'ny tenao ivadinao de hoeto eny a fa zay ny antony kio be de be ny antony fa tsy hoe zay rery a fa anisany ilaivana bavaka tendrimbohatra ny alim-bavaka indray a de tahaka an'ireny le hoe Jakoba nitolona tamin'ny bavaka reny anova tantaram-piainan'ny olona ray Andriamanitra Jakoba tia novan'i Israely de nitolona bavaka amin'izay zany hoe le fahoriana ampandalovina aminao tsy natao ampitanondrika sy ampitomany fa natao ampivavaka anovan'Andriamanitra ny anaranao ka raha malagasy mpamingana malagasy mpialina malagasy mpifosytsika teo aloha raha tena hivavaka tsika anatina alim-bavaka anovana tantara de Andriamanitra mihitsy nihidina aminao ka ifampiresaka aminao ifandahatra aminao a aorianan'izay de iovan'ny tantaram-piainantsika sy le malagasy kely ohatran'izao tsika aorianao fa mba rehefa ohatr'izao mba feno 4x4 reo an-tanàna ao atokotany ao a feno moto eraky ny tanàna miditsika zany inge io e tena mariny zany lazay zany tsy resaka prospérité zany toroteniko zany hoe fampanankarena fa zavatra tokony lozika mihitsy zany hoe rehefa manompo an'Andriamanitra ianao de tahaka ny anambinana ny fanahinao no anambinana ny tenanao marina ny baiboly hoe kely ny andohanao fa lehibe ny hafaranao marina koa ny baiboly de efa nilaza izy fa tsy mba mandainga izany io baiboly hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra de anampy anareo ny zavatra rehetra de alim-bavaka indray nao zany tolona am'le tenanao Jesosy za ty tena mpamingana za ty Jesosy manana toetra ratsy fosafosa any amin'ny alim-bavaka any tomanizana Jesosy io miangavy avay zany toetrako ratsy ohatra ny eny Jakob zany mpamingana mpangalatra zavatra olona zany Jesosy any ianao no mitolona ao amin'izany parainan'ny andro fa tsy maintsy misy tantara miova aorianan'ny alim-bavaka anankiray farafakeliny zany io nampiovan'le tantara nambotsina tany Ambohimango alim-bavaka tanàna tena mpanompo samby koa tanàny zany andro zareo kopatanana fa mieno amin'ny radio zareo zao de misy an'izany kio ato efa mba nasehoko an-datsany de mandeha tantady ty doany ty tanànan'olona ireo tanàn'ireo tamin'ny ty doany ray ty fa nanao alim-bavaka zay ndre mandeha mba nitsapy reo mbola feno fery feno vai satria nanompo samby feno vai de tena nanao defi mihitsy andao fa ho hitanay zany vavaka atao zany monsieur Célestin zany any izy zao vavaka atao zany rabe de bery zareo tao vita ny alim-bavaka iny alina sitrana le Célestin taorianany iny tomony daholo ny fianakaviana ajanony amin'izay ny sampy tsy manompo an'io tsony tsika rehetrarehetra lasa izy mianakavo mifindra amin'ny FPVM daholo amintsika miteny zao ataovy mafy eo any tehaka ho an'i Jesosy efa dekonina ao amintsika izy amintsika miteny zao efa mahafahana fo mpiandry izy tena tsory vavimbelona n'izany foana izy zany taloha rehefa mitoro teny eo aminy ianao de alefa mafy be io radio io atao mafy be mba tsy hifandrenesana fa atao aoriana n'izany fanovam-polo Andriamanitra ny asa niova letina de nkatony ao zao le doany atony sariny maina tsisy nininona intsony le doany eny amin'le tanàna nambotsiny zay raha mitohitoy ohatran'izany ho tankana daholo reo sady tsy mila makeny ianao mamona mandevina an'izany fa tsika raha tena mifoa ain'Andriamanitra matankina ny rano io rehefa Andriamanitra miasa fa tsy ianao mila makeny akory
zay ny andrasan'Andriamanitra amin'ny fifoazana itsoro militant tena ho mpitolona mandroaka ny fanaratsy tsy milavolefony zany mihitsy mandroaka ny fanaratsy zany ny tena ilaina inona ihany koa ny secreto amin'ny almolonga inona mba mitenina koa zay nahay teo zay ve izy amin'ny akapiheny zay izy amin'ny akapiheny e vokatra azo tao ny almolonga efatra mifonja taterina firy mifonja satria maninona ozy le rangaben'ny tanàna alohanareo ny tena satria maninona zao le vatena satria tsy misy manana olana intsony ny olona eto tanàna na reve mieritreritra hoe zany zavatra tena zany hoe ohatrany hoe tsy mampino za koa nisy an'izany le olana tena eny tsy hoe tsisy problème ny any an-trano fa tsisy mpangalangalatra tsisy mifamono intsony satria zay moa le miditra fonjy tsisy ny olana kely eny an-tanàna misy fa ny hoe miady de tsisy gadraina intsony ny olona satria lasa endry le olona ka ny fanafody zany ny vahaolana tsy mifampitombona ny fonjy eto Madagasikara fa mifampiroboana ny asa mpivoazana io resaka daloha nge raha montsantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny odin'ireo maina ho azy ireo hoe mbola tsy hitanareo aza mifongoka zany fa raha nitranonareo sanatria misy an'izany mahatoro maty ianao fa lasa mpangalatra daholo ny entana zay ianao voataitra ao an-trano zany ateo fonoka ny anaran'izany mahatoro be ianao matetika ny trano andaira mifonoka de le trano misy kofafa mivadika ireny ao anatiny ao misy manao an'izany mantsy hoe asivy kofafa fa anteny anareo io ara ho amin'ny fitaingitainginy zareo ko indray navadibadika ao anatiny ao sprinterany io aza asianany izany fa ny tena mora tratrany koa reny varavarakely sy varavarambe asiana mena kosy reny mora tratra ny fonoka mihitsy fa dio manisy an'ireny sy reny eny tsy de maninona mora asianao sarim-bolany ihany izy tsy de olana ihany reny fa le asisiana zavadravatra hoe asiana rano hoe reny tsy fomba ny kristianina reny de reny alany reny fa tena miova ny fiainana io tanàna io rehefa Jesosy manomboka miasa ao anatin'le toerana ary firy hono le bara teo amin'ny almolonga enina amby 3 fa tao aoriana amin'ny fifoazana tany almolonga firy sisy 3 tsy fantatra izy miteny zao fa raha la hery lala moa nahita ny toyany izy iny nahita ny toyany misy toyany io moa aminao mbola tsy hainy aminao le toyany izy mantsy manana le version frantsay fa miteny izy mbola tsara lavitra no iny almolonga mitsika miteny zao azafady lasa de mba afaka sa ianao manana kely ve mba tatarao kely ty hoe nanahoana le toyany mitsy hoe izy mantsy mipaka caméra metsika tehaka izy alova izy anisa mba mitsangana kely ianao aloha raha la hery lala hitany la izy sarisarikenatra zay izy de mody miantsoantso ambadika eno mitsotra anazy ny am'zay rehetrarehetra zay any amin'ny le version frantsay an'io de misy toyany io tsara lavitra almolonga amitsika miteny zao io le tamin'ny documentaire iny zany hoe mbola maninao almolonga zany Jesosy mbola miasa ao ny almolonga de toizatsika zay voninahitran'Andriamanitra ray no zany leso nantsoatsika androany zany de hoe mahay manova fiainana Andriamanitra saika andefa n'le oronan-tsary anankiray moa tsika fa ho atsaraintsika eo amin'ny heriny de alefantsika eo le hoe satana sy ny fomba fiady aminy fa somary hitady hevitsika mba hampazavazava kokoa an'io écran io efa amin'ny efatra sasany andao aritsika anao pratika zao pratika ny almolonga androka de voly ibebaka androka de voly ibebaka am'izay mba mifarafakely miala eto aloha mba misy zavatra efa maivamaivana amin'ny fiainantsika ao zao re olona tsy nofinofy akory ny almolonga fa tantara tena misy raha hainy natao tany zany ainy ataony aminao zany teneny mitenanao hoe ainy ataony amiko zany hoe alefa teneny Jesosy ainy ataony amiko zany ainy ataony amin'ny fiainako zany ianao manana olana io ainy ataony amin'ny fiainanao zany Jesosy ne mila tenena an'izany mihitsy za mpanao an'izany amin'ny Jesosy raha mba hainao natao tamina rary Jesosy zaho asepitra be hainao natao tamin'iny jorofambelana ka ahoana moa tsy mba hainao atao amiko ve mba ataovy amiko zany raha ino anao de hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ray zany avoay daholo ny rano an'izay mitondra rano fa hivavaka tsika rehefa avy ao an'izay tsy mitondra aloha amin'ny heriny efa niteny tamin'ny heriny mitondra ihany ianareo rano fa hitodika amin'Andriamanitra itsika manahoana ny fanantenana misy fanantenana ve sa tsy mbola misy ihany misy iny zaraina mahay mampona iny tantarany almolonga iny afaka maky ianareo alefaso any ambany voatra rehetra no an'le tsisy fanantenana reny tsony langy any devoly zany Madagasikara rehefa tsisy fanantenana tsony sainy aminy za hoe tsy mariny zany
langany devoly zany maninona zany hoe langany devoly mbola misy fanantenana io zay mahatonga an'izy hoe raha mbola izy no andriamanitra aza matahotra hitany reo adiny ny masony mijery anao raha mbola izy riamany sangantsika rehetra aza matahotra vavaka antsika rehetra azy sotra betsaka Jesosy a velona ny fanantenana velona ny fifoazana resy lahatra ny fifoazana fa raha miasa ianao tsisy mahasaka an'izany zanak'Israely tsy nivoaka tanapolo tao Egypta akory fa nampitondranao harem-behivavy le harena ny ariny tao nandritry ny taona maro nomenao azy any tsy najanonao any Egyptianina zany mino zahay mino ray andro any eto Madagasikara ho avy zany fifoazana zany lasa ny vahiny fa Madagasikara ho amin'ny malagasy ary de ny harem-behivavy rehetra eto na ny volamena na ny safira ho anay sy ireo taranaka ireo zany fa Madagasikara ho an'ny malagasy ka de natao ho anay io matoa zay eto Madagasikara zay fifoazana Jesosy ianao namoa anay misaotra anao mampisy fanantenana ary zany indrindra moa natonga ny Rija Rasolindray be hoe indro fatazako ilay fiovana to tahaka ny voapelantanana nefa tsy azo ialana foko mandana miomana fa ho avy mifahagagana fa tsy maintsy isy zany ray andro any ary masona ireo isy ahitan'izany fa tsy anao tahaka an'ilay kapiteny anankiray hoe na dia hanokatra lanitra ary Andriamanitra tsy isy zany fa rehefa niasa ianao dia na nivary tao ary na mety mora ny tena rimoray Jesosy io engany mba tsy izay zao ny tsino zany teny fampanantenana zany misy aminareo efa tena reraka mihitsy any an-trano any miarika ady mafy vady maditra fiainana Jesosy ohatrany tsy mandeha amin'ny zelonina raha mba miasa koa any amin'reto patro anay reto toatra miasa talata mihitsy toatra ny talata tena grobaka tena marina mihitsy zany Jesosy fa toatra ny atao anaty kitapo gloka sy grobaka ny fiainanay de toatra miasa maraina miazakazaka miala ao an-trano vao maraina andeha ho any amin'ny orinasa anay mety any amin'ny zone France any mety any amin'ireny orinasa be reny fa rehefa jerena le tena miasa isan'andro Jesosy eo trano mba hipetrahany zara raha mba misy fandriana ray eo de volany ray de mba seza kely anankiray ny ao zay ny mba fananany ao mahantra ny le malagasy ray raha amiko Jesosy mahantra marary any fo mahitan'izany Jesosy marary satria tena mba miasa mafy nefa tena zara raha mba mahazo izy fantatry koa fa misy vahiny tena mino anao manompo anao tena tianay tena manampy anay amin'ny lafiny rehetra misaotra anao ny amin'ireny rehetrarehetra reny fa misy karazam-pivavahana hafa koa izay tena manohatra anay mihitsy de miantso an'ireo devoly marobe anabado ny sainay mahatonga anay tena mahantra ataony lasa piasa foany zay tena atao mpanompo andevo tena andevo ane zay Jesosy zany ny plasy nefa amin'ny endrika moderna fifoazana nataonao eo amin'ny tanàna ray amony olona tsirairay avy amoanay tsirairay avy reo anafitra ny tanàna Jesosy reto ary zay androany tena iaraka iray isaina iray fo amampana iaraka ifo am'izay manomboka zao ivavaka iantso ny anaranao mamindra fo aminay aloha satria fantatra efa ny fahotanay ingeny mahatonga an'io ny fahotanay ny tena mahatonga an'io androany zay Jesosy tonga eto aminao andadilady eo anatrehanao sotra indrindra Jesosy amen ibebaka tsika mangataka aminareo azao mbola manana 20 minutes miala eny miseza misy anareo eny de mifanelanelana be mirosoety amin'ny altara ibebaka tsika na amin'iny W malalaka iny tsy mety hoe mifanakaiky loatra io samia makatoerana tsirairay eny W tsirairay miala eny etoraka amin'ny Jesosy sika aza metrehitra andeha hiala maina eto fa androany Andriamanitra anio raha eny fioan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiala se anaraka ny didin-drehetra anaraka ny didiny ka hiala amin'ny faharatsiana de eno anao tokoa Andriamanitra amindra fo aminao Andriamanitra aina Andriamanitra atao tany Almolonga zany ainy atao
aminao androany. Fantatry ny tompo, hitan'ny tompo mifaratra anao andeha avy hatrany andohalika eo anatrehan'Andriamanitra isika, araky ny tenin'Andriamanitra hoe raha mitsotra ny fahotanao ianao miaiky ny fahotanao dia mahatoky somarin'Andriamanitra ka mindra fo aminao. Ry foko ry mpamonjy mangetaeta maniry lalandava ry lalandava ikambana tsy afaka wampoko ny fanirinana one noreny foko olabana iondrika ibebaka isika sy mitsotra ny fahotany no ambinina azy adiny fa eto taninanandrano ianao izao ety any tokantranoko eto Jesosy ary any aminao any koa izy androany araky ny teny tompo izay maiky ny fahotany mitsotra ny fahotany no ambinina ho Jesosy. Tsory amin'ny Jesosy ary na mety any tokantrano ianao tsory amin'ny Jesosy zampijangajanga Jesosy sa Jesosy dia manala baraka ny anaranao satria mitrosy etseroa any ka lasa afabaraka ny anaranao. Tsory aminy ary teneno izy tsy amerina intsony a Jesosy, tena teneno amin'ny Jesosy hoe tsy amerina intsony a Jesosy tsy amerina n'izany intsony fa manala baraka ny anaranao. Lasa ataon'ny olona latsany le Andriamanitsika lasa ohatrany hoe tsy miasa ve zany Jesosy zany ingeny efa zasy ianao zao mihitsy ny tena mpanota ivavaka itsika. Sotra betsaka re Jesosy ny amin'izany teninao izany tsy niantso anay mba hampahantraina akory ianao, tsy niantso anay mba hampahoriana akory ianao fa ny elokay no hevitra mampisaraka anay aminao any ka tsy mieno ny vavaka ataonay ianao. Androany Jesosy renay nitory teny teo almolonga de tanàna farany tena nahantra nanjakany ny fizitro toka Jesosy mpanompo sampy za maximum zany tena nanjaka tao hoe fa ny anay nge eto Madagasikara zany rakoto maditra na ny anarany ary nge fa maditra mbola tompona ihany zany reny razana maty efa be da be reny mbola tomponay any ka matimaty ny fiaina ary tena maty ny fiainan'ny malagasy dia zao badobado zao foana ny hafaranay lasa tsy manany ihany kohanina ary mbola lasa mitrosany amin'ny vahiny mezany vahiny fotsiny ane zay eto aminay vola mena mitonina Jesosy eto aminay ny gaz naturel eto aminay ny be milanga anananay ny jarena rehetrarehetra fa zay ny mahantra indrindra Jesosy taranakay rehefa jerenay dia ohatrany tsisy ho avy zany tsony ohatrany hoe tsy manana avenir zany tsony dia ohatra mijery tolo ve zany dia tsy maintsy hiasa amin'ny vahiny foana tsy maintsy ho mpiasan'olona foana ve dia ohatra malahelo mifonay amin'izany Jesosy misy aminay ny miala maraina fo maneno koa alina voamody fa zara raha misy ankohanina hoentina ao an-trano tsy maintsy mitrosa lava dia ohatra mivelabelariny eto Madagasikara reny hoe fampindramam-bola mora fampindramam-bola mora averina dia avela mihitsy zay ho tafitrosa lalina mihitsy ahatonga anay ho andevo ahatonga anay tsy ho afa-mitsaka fa andorotrosa foana zany mihitsy ngeny dia diaviny devoly fa rehefa mitrosa manolona mantsy zay tsy maintsy mitady hevitra merenana an'iny zay tsy manam-potoana ivavahana tsony zay satria tsy maintsy andorotrosan'olona andorotrosan'ny banky amidy andevo tahaka an'le mpianaka reny zay Jesosy marary anie ny fiainana io Jesosy zany Jesosy ao an-trano lasa korotandava satria lasa mitady vola sisy dada sy neny tsy manam-potoana iresahana amin'ny zanaka ao an-tranao lasa maniny zanakay maro amin'ireny zanakay reny nefa lasa mitsindrona drogue sisy mitsindrona roro lasa mpijangajanga lasa tezan'ny fiarahamonina amin'izao fomba ratsy veta mamenatra ane reny Jesosy ary zavatra ireny eto Madagasikara reny tena paritaka eto veta ny malagasy Jesosy mamenatra mihitsy milaza zany eto anatrehanao zay Jesosy tena miondrika mihitsy menatra mihitsy zay le kristianina mihitsy io reny olona reny zao kristianina reny olona maneho sary mitanjatanjaka reny kristianina reny mifanenjika eo am-piangonana reny kristianina ny anarany reny le olona mifamono reny fanaratsy kristianina ny anarany reny any Jesosy ka noho ny aminay ny tenenany ratsy ny anaranao masina mampalahelo anao zany Jesosy fa ireto androany misy olona tonga eto an-taninanandrano any tokantrano resy lahatra hoe ampy zay
tena ampy zay reny andro lasy reny mahatra foana zay raha tsy mety miova amin'izao fiainam-panompona feno fanenjena feno fanaratsiny halany fanahanao mihitsy ny fomba fanomponay araka le teny zay Jesosy hoe atsoy amin'ny anaranao ihany zay fa aloha ny ataonay ihany ny ataonay vavaka lahady zay mangalatra koa zay latsinainy zany mihitsy ngeny akamaronay kristianina mpiatsara velatsiny akamaronay rehefa jerena madio velany ohatran'ny fahasapaona hoy ianao fa ny ao anatinay feno rombaka feno fankahalana ny rahalahanay feno fanaratsiana ny rahalahanay zany Jesosy tsy zaka ny fanahanao zany fa androany tena mandohalika eto anatrehanao zay androany tsy amerina intsony zay ampy zay atsangano ny tananareo akavanana zay tonga rehetrarehetra eto teneny Jesosy ampy zay ny andro lasa tamin'ny fijagajagana ampy samy miteny ampy zay ampy zay fisotrotoka ampy zay filalaovan-dratsy ampy zay fanompo-tsampy ampy zay famadian-drazana ampy zay fanompona maty ampy zay Jesosy ampy zay ampy zay tena reraka zay Jesosy tena reraka zay reraka Jesosy reraka zany fanompo-tsampy zany ampy zay Jesosy verina aminao zay androany tsy amerina zany tsony zay manomboka androany miala eto zay tsy hitrosy zany tsony fa tena hivavaka aminao hitady ny tavanao tsy amelanay ataony tahaka ny Jakob ianao hoe tsy amelako anao androany raha tsy tahinao androany ary teny tolomanay ambavaka eo anaty anao zany tsy amelanay anao raha tsy tahinao ty Madagasikara anay ty Jesosy tsy amelanay ianao Jesosy raha tsy manjaka eto Madagasikara amin'ny fifoazam-panahy tena mba hiova amin'izay ny olona anajana zao ady la politika anajana zao fitiava-karena fitiava-tena fangorona-karena mampalahelo ny fanahy masinao zao anajana zao fanompo-tsampin-drazany zao malagasy zany ingeny mba fanirianao Jesosy antsoantsonao eto a Madagasikara zany natonga anao ny teny Jesosy hoe ezao ny antsonao fa aza atao malemo ianao ka miantsoantso eto a Madagasikara ianao ampy oka ho azy zay ny fanompo-tsampinareo ry malagasy oka zay ny fanompona raza nataonareo io fa ho maty foana eto zay faty mosarena lany valala ny zavatra amin'ny fambolenay ny taninay karakainy raha mba tonga ndray ny rano de divitry ny rano ny fanananay tonga ataolo zao loza rehetrarehetra zao tonga ndray ty ny gripa sery mamely anay zay tsy fatapiaviana Jesosy tonga raha fahantrana tena mbiakoditra ane ny fahantrana Jesosy efa andivitra anay hatrany anatinay rehetrarehetra any fa androany resy lahatra hiveriny eo anatrehanao ampy zay Jesosy tena tsy te hiaina am'izany tsony zay mba teo tahaka an'iny tantara tao Almolonga iny ko de mandohalika eto anatrehanao tondra ny fitarainanay eto anatrehanao Jesosy mamindra-fo aminay Jesosy amin'ny zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao na fomba fijerinay feno fangariana feno faharatsiana fitsiriritana ao anatin'io masonay io tena tolony amin'ny Jesosy manomboka any amin'ny maso mihitsy ny fibebahanao teneno masoko io Jesosy mangarika io mamindra-fo amiko Jesosy mivavaka io mandainga masika ane ny vavaka io mpiteny ratsy mpanolozina fona Jesosy teneny mihitsy Jesosy mamindra-fo amiko Jesosy mamindra-fo amin'ny vavaka io Jesosy mpiteny ratsy ane io vavaka io Jesosy mpamitaka io mpandainga raha ifosa rahalahy io raha ifosa mpitandrina rahalahy mahay io vavy io teniteny foana io mpanenjika io vavy io Jesosy feno faharatsiana rombaka sigaranao ampidirinao anatin'io parakino alefa ao Jesosy tsy araka ny sitraponao ao anatin'io vavanay koa mamindra-fony amin'izany Jesosy sofinay Jesosy malaky meny zava-dratsy zava-poana Jesosy fa raha eny ny teninao io de io Jesosy azara raha maheno mamilivily ny teninao zany andolianay eto anatrehanao androany Jesosy nenina ny raisiny io tananay io ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao de angatanay famindram-po i Jesosy tananay malaky mandatsa-dra tananay iny Jesosy malaky mihindrana zay io Jesosy tsy mba mahafoy tananay tsy mahafoy amin'ny asanao tsy mahafoy aneo tananay io mahihatra ny tananay zany mahatonga ny fahantrana amin'ny fiainanay Jesosy hatramin'ny tongotra io malaky miazakazaka amin'ny fanerezana vaovao tsy marina vaovao ratsy tsy mba miazakazaka manompo anao tsy mba malaky miazakazaka Jesosy amin'ny asanao zany Jesosy mifahavoazanay fa androany mandohalika eto anatrehanao eto amin'izao toeranao masiny zao eto le niteneninao hoe raha eo amin'ny toerana eo ianareo niantso sy hanona ny anarako ianao eno any an-danitra ianao nge niteny zany raha resy anady ianareo ka tonga eo amin'izany toerana zany eo ianao amindrako fo aminareo anasitranako ny taninareo ka eto zay any tokantrano any koa zay
na any amin'ny toerana zay misy anay tsiraray avy any ka miaiky tena miaiky fa mpanota dia amindra fo ianao androany Jesosy sotra indrindra Jesosy areo mpanomponao samy manonona ny fahotany mety tsy ho vitanay eto avokoa zany fa rehefa tonga any an-trano zay dia ho tohizanay zany fibebahany zany renao fifonandreo mpanomponao tsiraray avy reo sotra indrindra Jesosy sotra indrindra Jesosy dia mamindra fo amiko atsoy Jesosy samy miteny mamindra fo amiko Jesosy mamindra fo amiko Jesosy Kristy mamindra atsoy ihany mamindra fo amiko Jesosy taovy ohatranao akaikinao mihitsy Jesosy mamindra fo amiko Jesosy tamin'ny zavatra nataoko tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao zay sisa atsotsona famindram-po sisy mamindra fo amiko Jesosy mamindra fo amiko Jesosy mamindra fo amiko Jesosy androany ataovy tahaka an'ilay jamba mihitsy hoe mamindra fo amiko Jesosy Kristy resy Jesosy tena vizaka hoe amin'ny fiainana tena resy marary io Jesosy manana olana marary ny fonay marary ny lohanay marary ny fiainanay marary ny ankohonanay marary Madagasikara-nay mahantra zay Jesosy zany entsoina ny anaranao ifonana eto anatrianao mamindra fo aminay mamindra fo amin'ireo malagasy ireo sotra indrindra Jesosy sotra Jesosy inao fa tsy mba hitahiry fahatezerany zany ianao tsy mitahiry fahatezerany ianao Jesosy zay manaiky ianao ho tombo sy mpamonjy ny fiainanay manaiky androany bebaka eo anatrianao iverina aminao zay Jesosy tsangano ny tananareo akavanana teneny Jesosy Jesosy mandro soa atao poky ianao fa manaiky ianao tombo sy mpamonjy ny fiainako raisy Jesosy teneny mihitsy izy Jesosy midirao poky ianao Jesosy manaiky ianao tombo sy mpamonjy ny fiainako manjaka ao anatin'ny foky ianao Jesosy manjaka ao anatin'ny foky ianao Jesosy milanao teneny izy milanao Jesosy milanao Jesosy atso milanao tena milanao amin'ny fiainako mahatoky anao Jesosy mino anao milanao Jesosy amin'ny fiainako manjaka ao anatin'ny foky ianao ataovy amin'ny fonao ny tananao manjaka ao anatin'ny foky ianao manjaka ato anatin'ny foky ianao manjaka amin'ny fiainako ianao manjaka amin'ny vady aman-janako ianao manjaka amin'ny tokantranoko ianao manjaka amin'ny fiainanay ianao Jesosy misandrata aminay amin'ny fiainanay misandrata amin'ny fiainanay araka ny abian'ny famindram-ponao sotra Jesosy milanao manaiky ianao Andriamanitra manaiky ianao tomboky sy mpamonjy ny fiainako ry Jesosy Kristy avy any Nazareta ny Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka le rainay mpanjakanay Andriamanitray tomponay mpamonjy ny fiainanay tsy manana afa-tsy ianao zay sotra indrindra Jesosy sotra Jesosy anao divorce amin'ireo devoly satana marobe fikitra tamin'ny fiainanay zay tsangany zay anao divorce ataovy mafy ny divorce amin'ny devoly satana kalan'olo eto anatrianao zay Jesosy androany anao divorce amin'ny faharatsiny fanompotsamby mianara Jesosy manao divorce amin'ireo zangajangana fanompotsamby manao divorce aminao satana divorce aminao Lucifera manao divorce aminao Beelzebub manao divorce aminao satana manao divorce aminao Lucifera tsy milanao tsona tsy milanareo Lucifera Beelzebub manao divorce aminao Lucifera manao divorce aminao kalan'olo manao divorce aminao Beelzebub manao divorce aminao kalan'olo vatsiny manao divorce aminao satana sy Lucifera tsy milanao tsy milanareo tsony zay teneny hoe tsy milanareo tsony zay ry satana hoe tsy milanao tsony ry Lucifera tsy milanareo zay ry Beelzebub zay tsy manao pacte aminareo zany tsy manao pacte aminareo zay fa Andriamanitra iampo anay raisantsony tsy mifandray aminareo tsy zay divola
raisana tsony e. Tapitra manomboka androany, tapitra manomboka androany e. Androany. Androany zany. Androany. Tapatapao fivaraisana amin'ny devoly amin'izay. Tenena tapatapahako ny antena fivaraisana amin'ny devoly. Tapatapahako ny antena fivaraisana amin'ny devoly. Tapatapahako ny antena fivaraisana. Tapatapahako izany. Sodra Jesosy. Avoay daholo ny rano dia vao. Avoay ny rano fa zay mitondra dia vao ny sarony. Anamasina ranontsika ho anareo ny tokantrano any maka rano amin'isika ianao. Fa anamasina izany tsika ho lasa ranon Jesosy. Tsy maninona eo pitsangana eo raha tsy maka toerana rehefa nahazo rano e. Tsy voatery maka toerana antsika fa na eo ianary dia vao ny rano a. Sokafo zany ranonao zany satria efa ho tapitra amin'ny fotoanantsika. Na ny tokantrano ianao na ny mijery Facebook any a maka rano tsotra zay misy eo aminao fotsiny. Rano tsotra fotsiny a. Amin'ny herin'ny androany azavaiko aminao daholo maninona ny rano ampiasaina. Ahoana ny fanamasina azy fa androany aloha arao fotsiny a. Zay lazainy izy losifery amin'ny herin'ny androany daholo zany. Zay efa misokatra zany ivavaka tsika. Vavaka kopia masonao a. Aevaevao amin'le rano ny tananao. Jesosy a, ty misy rano ty Jesosy. Any Jehova ny tany zay rehetra eo amin'ny averintsika zahay. Any Jehova ny zany Satana tsisy anareo na kely ary a. Mpangalatry nareo fa anyraina izy any an-danitra io. Tsisy anareo. Noho izany a, zay tsy namboleny tananao Jesosy a, dia opitena isoravanay. Ko amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta, no afany mandevona. Ny asany dia vola anatin'ny rano zany. May ao anaty rano ao. Kalan'ory vazimba, lebaleba sarora gadamena fisikidina fanandrona. Devona, ny aloalo ny tany sy ny lanitra. Devona, may anaty rano ao zany e. Devona, naran'i Jesosy Kristy zany. Devona zany. Devona. Devona zany. Devona zany. Vavaka indraitsika anamasina zany Jesosy io. Amasiniko amin'ny anaranao ty lasa ranao. Teneny Jesosy ataovy lasa ranao ty Jesosy a. Ainao nanovan'ny rano divay a. Ainao manovan'izao lasa ranao. Ho lasa ranao. Averimbereny ho lasa ranao Jesosy a. Ho lasa ranao ty Jesosy a. Ho lasa ranao io Jesosy a. Ho lasa ranao Jesosy Kristy a. Ho lasa ranao io Jesosy a. Ho lasa ranao io Jesosy a. Ho lasa ranao io. Teneny koa Jesosy ho lasa afo koa io. Ho lasa afo. Na le rano teneny ho lasa afo io. La afo. Lasa afo teneny hoe. Ho lasa afo io rano io. Lasa afo mandevona ny kalan'oro. Ho lasa afo mandevona ny vazimbo. Lasa afo mandevona ny aretina rehetrarehetra io. Sotra indrindra Jesosy a. Sotra Jesosy. Ka raha isotro an'izany ranao sady afo zany zay a. Zay tsy nambolenao any anatinay. Dia vola mitondra bloka azy kalan'oro vazimba. Ny asa maizina ny tsatoka rehetrarehetra Jesosy a. Ninona fanidy amin'ny fiainanay. Fanidy mpamosavy rehetrarehetra. Raha vao misotro an'izany nyvoakany na ny rodiny fandika. Fanainga lavitra ny odifity rehetrarehetra. Dia ho potika somongomongo amin'izany a. Fa araky ny teninao hoe raha ny zanaka no manafaka anareo. Dia ho afaka tokoa ianareo. Saora Jesosy ko amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Saora Jesosy sotrotsika amin'izay a. Soritsika ary. Ty Jesosy ny ranao sotronay a. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Sotroy tapery zay laninao aloha ho an'izay tsy manana finoana fotsiny ihany. Amin'ny finoany sotroy reo any tokantrano sotroy amin'ny anaran'i Jesosy. Sady miteny mitsy amin'ny anaran'i Jesosy any am-ponao any. Ny anaran'i Jesosy. Ino ny rahanao iny? Ino ny rahanao iny? Apetrao amin'ny kibonao amin'izay ny tananao. Eo amin'ny kibo ihany a. Tsy ampitsony ny fotoanantsika ty 10 minitra sisa. Eo amin'ny kibonao Jesosy a. Teneny hoe ino ny rahanao fa mikirina ny anatiko any Jesosy. Amin'ny finoana mitsy. Amin'ny finoana ino ny rahanao? Kirina ny anatin'ny tsoka. Lalandra. Tovy. Vavony. Sarakaty rehetrarehetrany. Hatrany anatin'ny tovy. Any amin'ny taolana. Hainy Jesosy a. Any rahanao iny. Any rahanao Jesosy. Ny fanahy manambady rehetrarehetra ho potika izany.
Zany Jesosy a. Ninina amizay tsy namboleny tananao. Samy mandroka de vola eo mikibony eo amizay. Mianara Jesosy avy a Nazareta. Avany amandolo tsy madavo. Zany de voly Satana rehetrarehetra may. Devona. Ao anaty kibo. Vatako ray manontolo amin'ny miala. Miala vatako rehetrarehetra miala. Miala. Eo amizay faritra marary mihitsy miala hoe. Miongotra ny devoly alefa. Voaka nareo. Anaty mifoany. Anaty mifoany amin'ny tratra rehetrarehetra any. Voaka. Devona. Devona. Amin'ny anaran'i Jesosy. May zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Devona any amin'ny tratrany zany devona any. Sao a. Eo amizay faritra marary anareo amizay peraka. Raha kibo le izy a de somary atao voatra zao mihitsy. Tairitairo iala zany miala atao teny mihitsy. Io zany a tena ohatran'ny reny mandroka ame mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Sasana zavatra re mandroka alika mihitsy mivoaka. Tsy tsitsina mihitsy ny devoly io. Tena io zany tena malala mihitsy tena mikery anao zany mandroka. Amfonao, amsainao tena miaka. Na ny aretina didiko mihitsy. Araky ny teny tompo hoe zay rehetra nandray azy de meny hery ho tonga zanaka. Didio mihitsy ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha any amin'ny tratrany de atao voatra voaka atao. Tereo mihitsy voaka. Tena miala atao de raha mifondray marary fo. Eo fo hoe miongotra. Azo atao daholo hoe miongotra, azera, arodana, pitehana, miala. De tena atao mihitsy aza mihaino anareo fa nareo mihitsy mandroka. Raha any amin'ny loha marary, ngotana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny loha any. Raha any amizay faritra marary ngoty aloha e. Ngoty foana ny devoly kalan'oro vazimba. Vavakantsika Jesosy a. Miasa ny devoly mihitsy a makarirary ny fiainanay. Misy tsatoka be, misy asana fanamanam-bady. Manofo manao firaisana amin'olona foana misy fanamanam-bady zay. Zany orohanay zany Jesosy a. Fanajanga vetaveta, fanana fanompotsisampy ny razana rehetrarehetra io. De orohanay zany Jesosy a. Amin'ny tananay ity zany a. Avy nisotro ny ranao zay. Sora Jesosy, apetrao amizay faritra marary anao amizay zany. Ny anaran'i Jesosy asio le rahany Jesosy aloha. Asio amle rahany Jesosy ho an'izay tondra rano. Amle rahany Jesosy asio le rahany Jesosy. De sady roay amizay amin'ny anaran'i Jesosy alefa. De sady mandroka. Ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Jala. Jala. Devo. Eva. Devo. Ja. Devna. Eo aloha oka aloha zay. Averiko ihany a. Averiko ihany. Satana tsy sangisangy aminareo zany mihitsy. De nareo koa zany vazivazy amin'ny mihitsy. Tena roay mihitsy. Velo! Nenaro tena mifona ray manontolo. Nandray mety mangovotra tamika anao. Isa zao maloloha tsangany tany raha misy maloloha nareo. Reny zao misy. Problème ho areo veto tananandrano a. Maloloha nareo zao tokony mandoa nareo. Raha vao mikibo nareo marary kibo lavo nareo ka ataonareo hoe amin'ny anaran'i Jesosy de tiandoha. De iny a misy zavatra tokony hivoaka ny aminareo any. Nareo re manangatana reny zao a tokony misy hoe mandoa nareo fa misy voakany nareo. Ohatra zany kibo nareo zao nataonareo miala. Tseriny. Tiandoha de misy zavatra mivoaka any. Ia tsangany tana zay nandrezatra rehetra ndray, zay nandrezatra. Tanareo, saika nareo amin'ny ankapobeny nareo.
mety mahatonga le mandresatra ho ana mandoa voaka le fanaratsy de mitady lalana izy de nareo tsy zany jerena fa de misy tena mikipizy mifantoka miala tena io mihitsy amin'ny fahefana ameny tompo anao miala de volisatana gripa sery any amin'ny orinany raha mbola saritsy avakeo manao vahevoka mihitsy le voansery amasiny le rahan Jesosy evoy amin'ny anaran Jesosy any amin'ny lohako any miala fa za manaiky lazony io fa vetivety io de mialy fa rehefa Andriamanitra miasa tsisy mahasaka an'izany tena ohatra any misofina miongotra tena mifantoka ianao le mifantoka io misy zavatra tsapanao mety misy mamay be tampoka amin'ny vatanareo tsangany antany izy misy hoe mamay be amin'ny vatako pastery misy anta izy le faritra taiza mikibo any mikibo de misy zavatra anatin'le kibo any raha mamay be mihitsiny zay ho an'le rera-dava soroka mihitsiny tsy marikapohana ianaran Jesosy ela mihitsy miala de bolo manao taingimozina fanao taingimozina any amin'ny soroka le rera-dava raha marary fondray de mifoany miala ny debolo palpitation rehetrarehetra miasa nakala noro mitondra palpitation de mifo miongotra na ataontsika isaky ny zomary zany tsy mampaleo mihitsy am'izay afaka fontsika tena miamaivana eo mifo eo ao amin'ny kibony hoe voakanina ao voakanina rehetra tetetehako tena ohatran'izay mihitsy tetetehako aminaran'i Jesosy zaza tsitsitsiny za mihitsy raha any amin'ny tongotra indray atsano miala ny debolo mifandika sy ny rodi rehetrarehetra zay vavaka indray tsika Jesosy misaotra anao fa manomboka tsapanay ny fiasanao tsapanay fa eto ianao Jesosy ary tena ianao tonga eto tsy vazivazy amin'ny satana araky ny teninao Jesosy Kristy hoe ndre mampalahelo any oloko ianao tena ringana ny olona ary mahonenao ianao mahita ny vahoakanao ampahantraina de tsy zaka ny fanahinao zany tonga eto ianao androany amotika sy andrava androdana reo fanjakan'ny aizina apiro a Jesosy apiro izay Jesosy Kristy oka ny fanahinao hiasa ty anatinay androka ny fanaratsy naiza marary amin'ny faritra amin'ny tenanay de hiaraka oroany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta afany mandroka atandrety satana rehetrarehetra Nazareta Deus nakala mitsarita mety vahoaka an'Andriamanitra eto zany Deus amin'ny anaran'i Jesosy Deus amin'ny anaran'i Jesosy Deus nakala mitsarita vai Deus vai não sana calamita assim sana que você tá na calamita vai naran Jesus Kristus apa Nazaret Deus vai tudo mas Jesus Deus naran Jesus ya Deus aitsana any amin'ny tongotrany aitsana rodi fandika miala amin'ny anaran'i Jesosy alefa aitsana any amin'ny tongotrany miala amin'ny anaran'i Jesosy deviny zany may amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta anaran'i Jesosy may anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta deviny zany anaran'i Jesosy may aitsana deviny mitsana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta may deviny amin'ny anaran'i Jesosy deviny zany may Evina amin'ny anaran'i Jesosy. Sora Jesosy. Sora Jesosy, sora Jesosy. Any atokantranotsika sisy. Todika any amin'ny tokantranontsika tsika. Samy mitodika fifantohana ohatrany hoe atao voatrany ny hitan'ny masonao io le tranonao. Inona le ao? Be korotana ve, be korongo ve, vazimba ve, de volo mampahantra ve. Fa ho hitanao zany fa Andriamanitra hiasa amin'io tranonao io amin'izay. Anala an'ireo fanaratseo atsory ihany ny tananao. Araky ny teny tompo hoe manandrifia any farao farango izy. Tena farango de volo satana mena be, mena maso be io. Io le mampiady anareo kalan'oro kely fo kely io. Vadika ny tongony mena maso kely io. Io vazimba kely solalo be. Io ampidory amin'ny afo masiny Jehovah reo. Fa reo le mampahory anareo. Jesosy eo hitodika any amin'ny tokantranonay zay. Araky ny teny eo manandrifia any farao. Ho any amin'ny tokantranonay ihany zay. Misy farao be mampikorotana be. Misy de volo mifantrana.
Amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta amin'izay. Afaka mandoky tsy mandevina. Fana mandevina. Latsanakala no. Devina ao tokantrano koa zany e. Eo sabotsy eo zany. Devina ao sabotsy namehana eo zany. Devina ao sabotsy namehana. Torako may e. May lehibe korotana. May fahantsana. May ao trano zany. Devina trano amintsena ananjy may. Devina amin'ny anaran'i Jesosy avy. Devina. Yapo Jehova ma devina. Sanakala mo. Devina. May zany. May. Ingana. May. Tanana blokas. Fahantrano. Devina. May. Devina. 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 Sodra Jesus. Sodra Jesus. Sodra Jesus. Teny mihitsy tsy manana anjara any amin'ny tokantranoko tsony ianao Satana. Tsy manana anjara amin'ny fiainana itsony ianao. Anaran'i Jesosy ampy zay fotoana nampijalianao anary. Satana Lucifer Beelzebub kalan'olo vazimba. Miasa ny devoly Satana ny ala rehetrarehetra io. Eo tsy manana anjara tsony amin'ny fiainanay. Fatorana amin'ny rahan'i Jesosy. Fatorako amin'ny rahan'i Jesosy. Arodana. Tena mihitsy arodana. Azera. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Averitsika intelo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Devina zany. Sodra Jesosy. Sodra Jesosy. Sao amin'izay tsy nataonareo ampitoeraneo ataovy afaka Jesosy tena ataovy maivamay ohatran'le manamaiva. Afaka Jesosy tena afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy hoe afa tsy andevinareo tsony tsy andevinareo tenena tsy andevinareo tsony Satana. Kipakopao amin'izay zay devoly mandreraka. Aitsano ny tongotsy. Afaka amin'ny anaran'i Jirody. Mitsana. Tsy manaraka tenena tsy manaraka. Tsy manaraka tena mitsy itsao ny lohan'ny devoly Satana mianarana. Tsy manaraka araka tsony. Tsy manaraka araka anay tsony. Afaka tenena afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Sora Jesosy. Afaka o. Afaka nikatra nandevozy talo afaka wakitinodia. Ataovy mafy re Satana afaka we afaka. Nandevozy afaka minao akomboa atsy sotro atsy sotro sotro toka nandevozy natalo afaka wakitinodia awamin komboa atsy janga ataovy mafy ijangajanga itsony onandevozy sy nataloa
tsy mantra tsy mantra tsy mantra tsy mantra tsonya andeha vozona taloha pakavaky itrinody aminao atompoa oh alleluia ambony tanana alleluia alleluia andeha vozona taloha pakavaky itrinody nao atompoa tehaka ho a Jesosy sora Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any alleluia masina Jehova tompony maro eky voninahitra rehetra ara-pony eo kaikinao afaka ianao tahiny Jesosy ina sora topoka arabaina hoe vita soa ny androany dia sady manao veloma azy koa atao veloma koa mandrapiona indray amin'ny manaraka indray raina izy ny an-danitra izay tatapitra ny fandarantsika androany tsangana tsaratsika mijanatena tsara raina eo zao ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sikafonao ety atantakny eo anan'iny anina sazo anay ary mamelany eokay tahaka ny mamelana isyrehefa aisy mitsongana fa amin'ny Jehovah Andriamanitra ray o Jehovah Andriamanitra ray aminao hoe mijerea dia ho voavonjy anareo indro ny tanan Jehovah tsy foy fa mahavonjy fa zady Jehovah nefa niantso anio ary isaky nindray mpimaso no andemako azy androany no anavozako fanekena aminao hoe firenena masina sy fanjakana ho mpisorona ho ay ianao anaka ho aza matahotra namerikerika foana fa fanjakana tsy azo ampirorona ny raisinao androany ka indro fa ho lavo eo anatrehanao ny fahavalonao ary manodidina rehetra koa hiteny aminao manao hoe anaraka anareo koa zay fa velona ny Andriamanitra zay tomponareo fa mandehana amin'izao herinao zao fa ombanao Andriamanitra raha mitandrana anao dia ombanao izy raha mihita ny ony ianao tsy hanafitra anao intsony ny ony ary raha mihita ny lelafo ianao tsy rehetra aminao ny lelafo fa Jehovah Andriamanitra no mialo lalana anao fa ho aminao no amonjena an'izao Madagasikara izao sora Jesosy nidera sy nihaja ary mivonahitra ny ety eo anao rery any amen deraina iana reray deraina yao derainay deraina yao fatamisy dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary mifany masina amen vonahitra ny eo an'Andriamanitra irery any alleluia masina Jehovah tompony maro enky eo mivonahany tany rehetra tehaka mafy eo any Jesosy amty tsy fantatro ny fandaminana fa misy foana isika misomaka raha mbola tsika teny amin'ny somaka atoroko ihany izao mijery an'le misifery hoe izy amin'ny misifery ahoana ny fomba fiady aminy tondra rano amty tsisy pasika mandalondalo ho azy tsony zany fa pasika fanafahana sy fanorenana sy maintsy misy amin'ity taonty tsy maintsy miorina ny tanànanao miorina ho amin'ny mandandray anorina anao vaovao ndray Jesosy matoky fa Andriamanitra efa nyteny ataoko samihafa manompo sy ny tsy manompo tahiny Jesosy daholo amin'ny manaraka indray veloma daholo amin'ny roa ihany amin'ny firy hoe amin'ny roa hatrany eto mitondra raha amin'ny foana raha azo atao fa mikomba foantsika ho an'izay rehetrarehetra vonany amin'izany misaotratsika ihany koa ny any amin'ny Facebook rehetrarehetra any misaotra an'izay rehetrarehetra ihany koa ny eno tany tokantrano tany sy amin'ny onjam-peo Andriamanitra manakaripasoavana ny amaly fitiatsika tsiraray avo eto ny vady amanjanaka amin'ny herin'ny androany oeto daholo fa tsika tsy hanaiky mihitsy amin'ity hoe pasika mandalo fotsiny zany fa tena androdana andrava amin'ny fanjakany aizina anangana kosika anorina ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra sora tompoko samio tahin'Andriamanitra mandra-peona daholo indray ary
ho an'izay ampiditra ny alimolonga dia etsy amin'ny braon fikrimi etsy ambony etsy ny alimolonga no ampidiriny. Zany hoe tsy ety amiko fa mandeha amin'ity nareo dia misy braon fikrimi ao daholo amin'ny filma rehetra, dia afaka alainareo maimaimpona tsy andoavana na ariariary zany satria tsy araka intsony dia nizaraina ny asa. Sora tompoko fa tsy nitondra ordinatera androany. Safato.